Sosia fandevoly satana kalan'olo vazimba Lucifer Belzeboba tsy faly am'izao fieonana izao mihitsy izy tady ny hevitra rehetra amin'ny tena andravana androdanana amingorana na ihany mihitsy izy raha azo atao ary zany fa zay koa fanjakana tsy azo ampiororona ny aty anatinay aty zany indrindra ny ombonanay fo amampana Jesosy am'izao arivariva ny azoma zao iaraka iompo zay anonona ny tempahefana androdanana andravana andreo fanaratsy reo ka iaraka iredona ny tempahefana ary zay manao hoe o Jesosy lazaiko aminareo marina de marina tokoa zay mino any asa tokony ataonko ary ianao asa lehibe noho izany aza izy satria iza makany amiray ary na inona angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko zany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka ary zao famantarana zao no anarak'izay mino amoka demoni amin'ny anarako izy iteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy andray menarana izy ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninina azy zany ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny sy trano marary atsangano diovo miboka avoainy demoni efa nahazo maimaim-pona ianareo koa mameza maimaim-pona ary on'izay Jesosy taminy fiadanana ho anareo tahaka nandrahandray ihany no andrahako anareo kosa ary efa nlazany izy dia nanisy sofinaina ka ozy taminy raiso mifanay masina na elikizana velanareo dia voavela izany ary na nisa kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavela izany amen dia mariny eto ny teninao Jesosy hoe manao ndrivotra hira koa sy ny lehilahy fo mpanompoka ianao ka iaraka anangana ny tananay akavanany zay amotika sy andravandreo dia voly satana ampanelingela rehetrarehetra eo koa mianarany Jesosy fitiava Nazareta afanay mandevo miasana kalan'olo vazimba rehetrarehetra iny afony Jehova levony ianareo ry kalan'olo may ny vazimba torako amin'ny afony Jehova mianarana ela may levona amin'ny anarany Jesosy avany Nazareta fatorako amin'ny rany Jesosy avany Nazareta atsipoka ny afaremiratra afo levony zany may amin'ny anarany Jesosy avany Nazareta torako miasany kalan'olo miala any amin'ny tarehana ihany levona any amin'ny sofina ihany zany may miala ny anarany Jesosy avany Nazareta zany levona anarany Jesosy Kristy nasana kalan'olo vazy vanosifera rehetrarehetra levona zany tsy manakely tsy manakahefany may amin'izao toerany zao zany levona amin'ny toerany mpiambona ty zany miala any amin'ny vahoaka any levona may levona tanteraka mihitsy any amin'ny lohantsika any amin'ny sofina rehetrarehetra any miay roay any amin'ny sofinareo any miala ty amin'ny sofina ty ny dia voly satana mamparenina rehetrarehetra dia voly satana kalan'olo miala any amin'ny tare any levona any amin'ny tare tsy manakely tsy manapahefany zany miala any amin'ny tare any levona amin'ny anaran'i Jesosy may tsipy any amin'ny farimbiatra afo torana amin'ny anaran'i Jesosy levona zany tsy manakely tsy manapahefany levona ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zany sora Jesosy misy andrata feno eto ary ianao araky ny abean'ny voninahitra ao araky ny tena hoe mitoerana zay tsonareo ny anarako dia eo nao amaliko anareo sy hitahiko anareo ko aza izahay miaina voninahitra fa ny anaranao reriany amen mindao arytsika rehetra amadika ny tenina ny manitra amin'ny salamo baibolitsika dia sokafo zany baibolinao zany ao amin'ny salamo favalo amin'ny telopolo amin'ny zato izany salamo favalo amin'ny telopolo amin'ny zato vita zay dia nira 10 sy 10 angataka amin'ny Jesosy tsika hoe maina Jesosy ny tany ny fonay mihitsy zany mainy zany dia angataka ny fanahin'Andriamanitra tsika mba hiasa trany amin'izany atao hoe fangatahana ny hira 10 sy 10 izany valo amin'ny telopolo amin'ny zato iarahantsika rehetra manona aorianany efa fanandratantsika tana no famezam-boninahitra an'Andriamanitra voninahitra ny eo an'Andriamanitra ireriany aleloia masina Jehova tompony maro enikeo mivonahany tany rehetra amen dia mbola ho ampitomboana amintsika mandrakarivana eny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'ny Jehova Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompo izany iarahantsika mamaky ny salamo favalo amin'ny telopolo amin'ny zato amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe hideranao amin'ny foky rehetra aho eo anatrehandreo Andriamanitra no ankalazako anao hivavaka manandrifo ny tempolinao masinao
ka iterana ranao no ny famindramponao sy ny fahamarinanao fa efa nomenao voninahitra ny teninao ho ambony anaranao rehetra tamin'ny andro nitarainako dia namaly ahy ianao nomenao fahasahinao ka nisy hery ny fanahiko Jehova o idiranao ny mpanjaka rehetra amin'ny tany fa andreny tenin'ny vavanao izy eny irany amin'ny lalàny Jehova izy fa lehibe ny voninahary Jehova fa na dia avo aza Jehova dia mijery ny ambany toetra ary mpiavonavina fantany eny lavitra eny na dia andeha amin'ny fahoriana azaho dia mielona ianao aninitra ny tanako anohatra amin'ny fahatezera amin'ny fahavaloko ianao ary amonjy ihany tananao ankavanana Jehova no atanteraka ny amiko Jehova o mandrakizay ny famindramponao aza mahafoy ny asan'ny tananao amen 5:5 teneny Jesosy ry tompo ny tany maina no itoerako tao ary tarito ny vehivavy zany nano itoerako midina Cialo, cialoka malaky lasanoa taiku faere nina iasa sianava ataovy amin'ny fonao ny tananao ny tompo Midina rianduna na uawana tikuzia buzia dokamana Fayere fayere Niafu wapandresiu niafu nufu nisita kausi vavaka atsika vonahitra ane dia mbola sandatra ho anao atrandry Jehova Andriamanitra rainay sambatra raha samy sambatra ny sofina mbola afaka mandreny feo anao misy ny efa notomandry Jesosy ary misy koa ny maniry mba te hiaraka aminay eto fa mety any amin'ny hôpitaly any izy mety any am-ponja any izy tsy fantatra izy toerana misy azy fa zao Jesosy tokana ny fantatra dia hoe Andriamanitra ampy mizary ianao fa sambatra loatra kosa nefa ny hoe afaka miara mivondrona amin'ny toerana anankiray dia eto zay Jesosy miaraka mandinika ny teninao miaraka mianatra ny teninao ary zandrindra ny tsy afoy zanay mihitsy ny fotoana tahaka an'izao araky ny teninao hoe aza mahafoy ny fiarahanareo miangona tahaka ny fanaon'ny sasany zany ka dia tonga eto zay Jesosy andinika ny soratra masina hianatra ny teninao maniry zay Jesosy ny fitantananao fa araky ny teninao mantsy hoe aina ho any zay mahazo azy ny teninao ary fahasalamana ho any nofony rehetra izany koa dia zandrindra tompo no andrinay mba andrenesanay ny teninao mba aina ho anay fa reraka ny eny akamaronay tena reraka ny akamaron'ny malagasy amin'ny vidim-piainana miakatra ny asarotany zavatra mitranga rehetra efa voalazanao tao anaty baiboly anefa zany hoe any aparany any dia isy andro mahahoro ianao
fa ho tia tena ny olona ho mpandoka tena ho préare ary de tonga ny andro ny fiemorana ankehitriny maro ny olona no andao Jesosy ny toeram-piangonana anakalo zany amin'ny zavatra hafa efa tonga zany ankehitriny ary de zany indrindra Jesosy no tsy afozy anay mihaino ny teninao satria tsapanay fa tena miezaka ianao mandresy lahatra anay amin'ny fomba rehetrarehetra koa de misaotra indrindra ny amin'ny fotoana tahaka antony Jesosy tsy ho ataonay tsinitsininy zany Jesosy ary tafahoneto zay ny Andriamanitra derenay de ny Andriamanitra tokana irery any ny Andriamanitra ray zanaka ary fanay masina raha mivoreto zay de mivory amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona sy manjaka avy Nazareta zay ko andreto ary zay miara manandra-peo tera sy mankalazanao zay Jesosy tsy mahay tahaka amin'ny fanao ny anjely sy ny olo-masina ny an-danitra any fa tsotsotra ihany ny fahaizanay mideranao raisy fa tena vokatry ny fonay rehetra manao hoe masina 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 Jehova tompony maro enike mivonahany tany rehetra amen petraka isika rehetra de misaotra antsika ndray tonga teto amin'ity androany ity anatra any tenin'Andriamanitra trantsika mariako foana ny zoma de misy foana na de tsy efa niezaka hoe andao tsy de alefa sport na anao ny safiry amin'ny radio fa aleo mihitsy ny tsiraray samy atsapa de ny olana mantsy indraindray ohatra ny lasa tady ho zatra olona loatra tsika indraindray hoe iza zao ny ao de rehefa iza ny ao de mandeha fa tsara foana ihany zaro ny fananao tena hoe za hitady an'Andriamanitra na iza mitarika ao na inona le zavatra mitranga ao de zaro an'izany ny fananao raha vao zatra an'izany mantsy ianao de ho mora aminao ny ahita an'Andriamanitra fa raha vao zatra olona ianao mety ohatra hoe zatra ohatra ianao zao hoe paster mety isy zavatra manafitoana tamika hitanao ataoko de zay de mety akivy anao hoe sa tsy hivavaka ntsony fa hitako mihitsy paster nanao an'izao de raha vao zatra olona ianao de tsy mahay mifakazatra amin'Andriamanitra mihitsy fa zarina ny fanatsika hoe hitady an'Andriamanitra iza hoe de diavintsika ty iza le Andriamanitsika hoe iza Jesosy ray zanaka ary fany masina tam'izany asana de tsy adiniko mihitsy rehefa anaovana asa de ozy zany le mpiandry iza zao ny tediavan'i José aty de nieritreeritra be tamin'le fanontaniana de mitady anareo zaka tady mpiandry zany de namerina fandrondray le mpiandry iza zao ny tediavan'i José aty de zao sady ohatra ny taitra ena satria namerina fandrony de nijerijery mitodika anjery amamanay de ozy amantsy anazy tady mpiandry ao za fa marary de mbola namerina fandrony any le fanteny any le rahalahy zay izy moa Rosé zay ny anara zafady fa raha maheno izy zao de kopatanana ho azy izy any teo de PDPR zareo ny teo tam'izay fa izy nanisany nanontany anazy zay izy sy le nenizanona zay de namerina ndray le nenizanona fanteniny José iza ny tediavinao aty de sady nijery an'zareo mihitsy anteny hoe mitady an'ny Rosé zanona ao za zay mihitsy nyteny satria Rosé zanona moa ny anaran'zareo tady an'ny Rosé zanona ao zany de sady mifampijery izy mianata zay ve ny tediavinao aty ozy izy de reto ary zay de ahoana ozy izy de reto ary tsika ao de ahoana zany hoany atao zay mihitsy nataoko de ahoana ao zany fa reto tsika de mamanay ny nandona teneny mitady an'i Jesosy zay moa zany tam'izany teo ve de Jesosy de ay ve eo amantsy anazy de ozy ay ve mitady an'i Jesosy zany aty de tena Jesosy ny tediavinao izy izy ka ianao mantsy ozy ohatrany hoe mitady anayko ay ve eo ay ve Jesosy zany ny tediaviko moralatsiko zany ndray rale satria mamanay ny teneny hoe mitady an'i Jesosy de mitady an'i Jesosy de hoe Jesosy zany ho any tediaviko ianao zany za tena tsy ao mihitsy ny saiko satria za koa marary de ny azy zany amaiky ana le hoe ataovy zay ataonareo fa ohatra ny aza be fanontaniana be ohatra n'izany nareo ohatra mbola be dinidinika resaresaka be de ianao fa sepitra marary izy koa mbola nanontany zaho zany mitady an'izany Jesosy zany raha zay zany ny teny ay tena mitady an'i Jesosy eno za manao eny io tsy ao andoko mihitsy iza le tena fa de manaiky fotsiny hoe ataovy zay ataonareo aingana ameo ny fanafody ataovy zay asa tokony ataonareo raha atao asa zany le nitenenako anareo hoe nampime be fa fantantaran'izay fanteliny teto hoe le niteny zareo hoe ianao diovina 3 andro de ampandrona 3 andro de le niteneniko taminareo hoe nampime be satria mifampijery zay sy papanay teo izy papanay hoe zany any nefa tenenako alay mandro tsara fa zao mpiandro 7 andro apandro alla fotsiny 7 andro ela zany tsy kokofiry ny alana 7 andro de nitranontsika 3 andro de zany indrindra ny mahatonga an'andro any resy lahatra ny vangin'ny fanamasina hoe aoka azava ny marina zay ny loha hevity androany ty hoe aoka azava ny marina eto zany satria misy mijery Facebook any
any an-trano any. Alefa so amin'ny commentaire nareo ao zay zavatra marina koa mba fantatrinareo any. Amia zany fanazavana dia nareo any amin'ny onjam-peo afaka mandefa SMS ty amiko am 034 96 853 94. Nareo atao amin'ny Facebook ihany koa asaiko amin'ny anaran'i Jesosy raha afaka asina lohateny nareo amin'ny Facebook dia azo asina rehefa aveo hoe aoka hazava ny marina. Le ho resantsika ao anatin'ity zany dia hoe misy zavatra mety everitsika hoe zay le marina. Fa androantsika dia tena anao mihitsy hoe eny tsy hoe diso zay fa hoe ty kosa le tena marina. Dia ho azonareo zay resaky zay rehefa aveo efa nalefako tany anatin'ny Facebook tany moa ny santionany tamin'izany rehetrarehetra zany. Tiana olazaina zany tia mpiandohana dia zao hoe nareo atao anatin'ny trano koa afaka manoratra hoe ty koa pasteur mba zavatra tsapako ihany koa amin'ny fivavahana. Dia alefanareo mety eto amiketo hoe inona koa ny zavatra mba tsapanareo ao amin'ny fanompona, inona le tena marina. Tsy milaza ho azy zany tsika hoe le tenentsika eto ny teny hoe zay ihany dia tsisy afa-tsy zay le marina. Fa misy zavatra ho ahitsika le fomba fijery dia ho alamitsika zay mba tena le tena marina no tonga any am-potsofintsika mba tsy isiny hoe fahatsona. Dia zay no anazarana antsika tsikelikely zany hoe andao mpino zarina tsy zarina loatra hoe tsy maintsy misy sport ngeza be vao tonga anao zavatra ray. Zany zao dia efa tsy marina zany. Zay zao dia efa aoka hazava zay. Aoka hazava fa tsy voatery ny sport renao akory no manamarina fa marina ny zavatra atao ao. Tsy hoe rehefa misy sport matanjaka be any amin'ny radio hoe iarahana amin'ny ianina na ohatran'izao dia hoe tena tsara be zany ny ao. Tsia fa mety hoe tsy voalaza amin'ny sport, mety matetika mantsy dia tsapako mihitsy hoe anatina fifadikanina dia raha tsy misy anarana voatonona matetika dia miankina amin'ny anarana voatonga ny olona. Ary tena ny zava-misy zany dia raha vao tsy ao le olona ray voatonona iny dia antany fananina tsy nandeha ka ianao ontsy tany. Za nisy an'izany mihitsy nandefa mesazy izy hoe pasteur tsy nandroany tsy nakany amin'le vavaka tendrombohitra tany ananina dia mba namaly zany tamin'le MP hoe fananina ianao tsy nandeha tan'le vavaka tendrombohitra dia kareko ohatrany tsy reko tao ny anaranao izy tamin'le sport io zany dia sady mianteny hoe fangamo zany ivavahanao azafady raha sendrahato ianao namaliko an'izay mesazy zay hoe fangamo ianao zany lasa mivavaka iry pasteur Josie Alain mba arovo re zay ato mba taio zay dia ka ianao maresy lahatra eny ekena aloha fa mety misy karazan'olona mihitsy naresy lahatra anao. Fa zaro hoany fosiny saina tsy zatra olona tena miteny aminao amin'izany mihitsy fa raha misy fihetsika tamika hitanao ataoko ka zany tena dia ho tafotoany ianao orinao tena tsy napozy eritreretinareo aneo zara ho azafady mety hafahafa be ty resako aminareo ty. Zara ho nandrezatra tao an-tranonay nandrezatra dia ozy le zanakely hoay papa mandefa rivotra any amin'ny vavo dia hafahafa tena za mihitsy nataony dia fa maninona aho fa ngatsy afaka manao an'izany papa ry za tena andrezatra dia ozy tsy neritretika hoe papa ny anao an'izany dia ozy hoe misy zavatra tsy apozy ny olona mihitsy hoe aiko ve ianao mba manao an'izany. Dia na ny zanako ao trano rotra mivarina ay zany indraindray ianao ty heveriny olona mihitsy hoe tena anjely ianao tena hoe tena olona masina be le atrany dia hoe ahoana rahalahy ahoana ranabavy dia ao an-trano ao zany dia ohatran'izay tsy milaza aminareo koa hoe tsy anjely rehefa ao an-trano fa hoe indraindray sao dia lasa diso fanantenany ianao. Azonareo hoe zany fanazavako zany dia aza manao olona ho lasa tahaka ny Andriamanitra ao mihitsiny. Fa ndro amin'ny fotoana ray tsy apozinao dia ahitanao klema le olona dia ho kivy ianao amin'izay fotoana zay. Zay dia aoka hazava Jesosy Kristy avy any Nazareta irery ihany no mpamonjy ny fanahintsika sy ny fiainantsika. Iza hoe mpamonjy ny fanahintsika sy ny fiainantsika? Noho izany aoka hazava ny marina fa tsy olona namonjy antsika dia tsy olona ihany koa nandatsaka andrano fa Jesosy Kristy. Tsy manao hoe ratsy akory raha misy olona jerenao fa mety hampangatsika anao ny fahitanan'izay. Zay aloha point ray tsy diso ianao akory raha mba hoe za maresy lahatra pasteur Erizora tsy andavana za tena resy lahatra rehefa pasteur miora tsy diso marina nge zany fa zao nefa zary foana ny fanahinao fa andreo dia ndray andro any akivy anao areraka anao ny fanarahana an'izay olo zay ka ahitanao klema tsy araka izay eritretinao izy dia izy hoe tsy napoziko mihitsy hoe pasteur eritreto raha hoe za retsy ambany etsy dia misy miarahaba ny olona tena tsy henoko satria za ao anaty kasika dia raha avy amin'izay mena hoe tena tsy napoziko mihitsy pasteur pasteur ve miavona indraindray
tsy efa taiza moa niavina taminao a ka narabaiko tsy namaly mihitsy taiza ho zany teo amin'ny moto teo tena azafady de ohatrany kivikivy kely a paster aza kivy am'izany reka ny hoa zany tsy miaraba anao fa jesosy a miaraba de ka ianao zany mila mitandrina be foana fa na eny an-dalana ary zany mila folo maso so misy miaraba ary ty ambo moto so misy miaraba ary a tena marina nge zany e na zany ary de atahoranao hoe sody za mantsy a azafady fa tsy hoe manala tena za mantsy raha vao manao préparation ana toroteny tena nay ny saiko a za hitanao eo fa zany ndray tena ao am'le toroteny ny saiko de raha misy olona miresaka amiko tsy henoko izy indraindray fa za tena ao am'le zavatra prépareko mihitsy a no navadiko efa malala tsara zany hoe raha vao izy zay manao préparation de tena tsy ao tsy maheno anao zay ao a ka indraindray mety ohatra anao fandarina laingany devolo ohatra de sendra teo aminao mifona raha sendra hoe nisy tsy voarabako miezaka hay miaraba fa indraindray ohatra mieritreritra inona moa le sujet androany a de mety mifantoka ohatra ho azy zany e fa tiako lazainy hoe mety mba mandalo re zany a fa aza zany re natao makivy azany sa tsy zany aloha e mety efa nisy taminareo mety niaraba de tsy mivaliko mihitsy mety efa nisy zany fa tsy atao hoe raha tsy fanahy akory zay am'izany fa indraindray misy zavatra mety mba eritreretina zao mantsy a mila fantaritsika hoe nampianaritsika teto hoe rehefa hivavaka mantsy ny olona de ho ny teny tompo hoe rehefa hivavaka ianareo de oka azava fa mila akatona aloha izitsika mivaravarana mianatra an'izany tsika lasa vetrany ary Matthieu jerentsika izay le Matthieu zay rehefa hivavaka tsika ozytsika sady mamerindesona fomba ihany zany le mamerina teo aloha de makany ariny tsika mandeha makany ariny avy hatrany aloha efa hitatsika reto fa mameriny tsika de mandrainao tenareo le tsy teo Jaune toko faefatra filazany tsara araka ny jaune zay voasoratra ao amin'ny jaune toko faefatra aloha de andiny faefatra amby roapolo de tsy anazavandreo lavabe tsony a fefa nazavaiko mazava reo fa sady mamitipitina de ianareo amin'ny Facebook averiko any afaka manoratra nareo ambany hoe reto koa pasteur mba misy zavatra tokony ho ahitsy a misy zavatra tokony mba hazavaina ao de mety ho valiko ihany izy eny amin'ny faraparany a ny ao amin'ny Facebook eo zany ndao ary araky ny jaune toko faefatra andiny faefatra amby roapolo de miara-mamaky tsika aloha amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe miara-mamaky Andriamanitra de fanahy ary zay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana aoka azava aloha zany fa raha hitady an'Andriamanitra ny olona ray a de tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy izy zay aloha zany noho izany a tsy ahita an'Andriamanitra amin'ny nofo mihitsy tsika tsy ahita an'Andriamanitra mihitsy hoe tsy maintsy zavatra azo tsapahitanana fa tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy efa nazavaina teo fa mandrainao tenareo noho izany a raha vao mitenana hoe ho any am-piangonana fanahy zay le andehanana any tontolo tsy hita maso zay le andehanana any noho izany mila malala ny olona re fanahy nde hivavaka amin'ny fanahy za io de fanahy grand tef fa neo fa nazavaina zany hoe fanahy grand tef fa mira Andriamanitra zany ka Andriamanitra tsy hita maso raha hivavaka amin'Andriamanitra tsy hita maso ao zany de mila inony zany miara-mamaly ianareo mila inony zany fa anadina mihitsy anondro mihitsy raha ireo vao tsy mitenareo mila inona zany raha zavatra tsy hita maso ny fampiresahana ataovy mafy tsara mila inona hoe mila finoana zany Andriamanitra de za hivavaka amin'Andriamanitra fa reraka marary a manana olana tena misy zavatra tiako entina amin'Andriamanitra satria tsy vitan'olombelona tsony le olako a de hitady an'Andriamanitra nefa ozy ny jaune de fanahy noho izany fanahy zany a tsy hitako maso zany raha fanahy tsy hita maso izy de ilana finoana zany ny finoana hoy ny Hebreo toko 1:12 de fanehoana ny zavatra tsy hita maso noho izany raha hivavaka amin'Andriamanitra zany de tsy zavatra hita amin'ny masoko tsy pastera no dediaviko any tsy fiangonana no dediaviko any fa hitady an'le Andriamanitra tsy hita maso a zay ny tenenako anareo raha vao tsisy resaka concentration méditation aty am-piangonana tsy ahita an'Andriamanitra zany ianao de fa nanazavan'izany fofoy a teo am-piandohanana hoe tsy mety tsy de tsara loatra aloha ialako le terme tsy mety fa manjary ohatrany hoe za rery ve ny tena mahay tsy de tsara indrindra tsy tsara ao am-piangonana zany a voalohany ny tara de tsy misy fifantohana intsony satria vao miditra ao am-piangonana ianao ka tara de tsy maintsy misy mipetraka ianao de fa misy namana inona kiny toroteny teo inona hony inona le teo de sady vao kitika ao ny ao ankay perturbe ny eo amin'ny ilany a ianao koa tsy mifantoka tsony tsy haiko nareo namba manao zany rehefa tara ianao de tsisy zavatra tsisy miditra amin'ny lohako tsony zay inona fa inona zany teneny ny olona efa mimena ray inona le mampimena ny olona mety mitomany fina reto mampitomany ianareto am-piangonana satria ny olona efa tafalatsaka amin'le zavatra ianarany
mazava loatra eo noho izany rehefa hanompo an'Andriamanitra ny tara aloha tonga de lao fadio mihitsy tena sorata hoe fadina ny tara raha eo amin'Andriamanitra satria ny atsasakadiny mialohan'ny atongavana ny tena fiangonana mahomby zany raha miditra amin'ny sivy sasany de amin'ny sivy ny olona de efa présent farafakeliny zay no mahatonga ny sampany eriariny ery de efa mihira ny antony anaovana ny hira mampiakatra ny fanahin'ny olona eona amin'Andriamanitra zay ny antony iny zany hoe eona amin'le Andriamanitra fanahy ianao mamitipitina zany aminatina fotoana fofa sao de manjary lasa ohatriny hoe zay indray ny tariny ao anatin'le mampiakatra ny fanahy de hoe misy mihira eo ao anatin'le olona mihira iny zany de mampiakatra ny fanahinao eona amin'le Andriamanitra tsy hita maso iny noho izany zany ny hira koa zany raha vao miditra ny olona de tsy de mety loatra raha tonga de hira mikijijakijaka loatra vao miditra sady manarina tsy tonga zany de avy hatrany de tonga de hira kijijikijatsa nyjojonyjamina tsy zany satria raha vao miditra zaho efa tena tojo an'izany ho zaho fa naveriko teto zany misy le hira le hira le tanareo le misy ny teny anglisy le de avy am'izay le hira zay eo vao miditra za teo aloha zay nitaribavaka anao hira anankiray aloha tsika alohan'ny ivavahan'ny pasteur de za efa nijoro teo aloha le sampana tao aorinako de misy hira nalefan'zareo ray aloha mialohan'ny vavaka pasteur zay zany niondrika zareo tao aorina tao za mieritreritra hoe iantso fanamasina be zay alohan'ny ivavahako fa nandeha le hira de ohatrany teny anglisy vita am'izay de akay taitra be za teo amin'ny devant bi teo kisaka moramora nanaotra hoe ohatrany tsy akajoy kosa zany za ve vao tena zany zavatra nisy FVM zany resako aminao zany akay tena mbarina kosa ho aza ielako moramora manina reo raha tsy natsona ho raha tsy vita ny akajohanareo satria ny antony tsy le hira ny ratsina hoe tsy tiako fa raha olona vao iandoha iantso amin'ny fanamasiny zany tsy akajoy aloha ny alefa am'izany mazava aminareo ve zany teneniko zany dikan'izany raha ianao zany le fantoka iantso fanamasina vao hipetraka ny fanamasina hoe iny fanamasina akay jojiko de lasa fanamasina hoe andeha ndray aloha vetivetika aloha fa za raha mbola vao hipetraka aminareo ho avy roanareo tamiko zany mazava aloha ve zay de aoka zava mihitsy zany fa rira raha vao miditra ao am-piangonana de tokony foana ianareo mpikirakira ny lafin'ny teknika mba mahalala aloha le hira-panahy iatsona fanamasina ny problème mipetraka rery tanora de ianareo no mikirakira ny lesonao am-piangonana de tsy fa nareo tsy vidinareo tsony ny hira alefa ao aloha vao miditra ny mpino za ohatr zany eto moa zany de hoe misy sampana mihira tsy olan'ina fa misy le fiangonana ambanivohitra de gagy ianao hoe hira vao maraina amin'ny fitsasany ve de zany ny hira alefa nyreto inona moa reto tanora reto ao amin'ny sonao de izy amin'io tsisy manara-maso fa alefa mifotsiny eo le ohatra ny playlist na hira nefa vao hiditra am-piangonana de zany ny hira mandeha ao am'le inona moa le hira zay mandeha tsy miteny hoe ratsy le hira so ndray de anao interprétation diso ianareo fa misy lamina mazava ny zavatra rehetrarehetra raha vao miditra aloha hitady fifantohana de iantso ny fanamasina zay dikan'izany tsy akajoy aloha ny alefako voalohany ao fa tsy maintsy hira fiantsona ny fanamasina ohatra hoe fanahy io midiny anao ohatra zany na koraiky amin'ny 20 le teo na 90 na hirany groupe le ahoana moa le hirany groupe fanamasina apio ay ahoana moa le hirany groupe hira fiantsona fanamasina taovy mafy masino midina zany zao ny hira fiantsona ny fanamasina misy fahasamihafana mantsy ny fiantsona fanamasina sy ny fiankohofana mbola mila ianareo fa mino aho fa tsara toerana am'izany pasteur tsy andavana ny tsara mampianatra anareo an'izany fa manome fotsiny an'le planinina kely tsotsotra zany hoe raha iantso ny fanamasina ny olona au moins atsasakadiny mialoha aloha de efa misy fifantohana eo de miantso ny fanamasina izy amin'ny alalan'izay hira fiantsona fanamasina noho izany raha FVM mameno an'izao onjapeo zao de tokony tsy isy FVM intsony aloha mialohan'ny fidirana andefa hira akoatra ny fiantsona ny fanamasina na FFPM na firana fanampiny aloha mialohany rehefa miditra ny olona misy genre na hira misy karazana bakira tena fiantsona ny fanamasina mihitsiny zay le tena izy zay zany hoe misy lamina
efa napetraka zany ao anatiny. Ny tanjona zany de hoe tsy hoe andiso an'le teo aloha fa hoe anatsara n'lay efa teo aloha satria anangantsika. Zay mahatonga amin'ny teny andaontsika ifanakalo hevitra. Ianareo zany aorinan' zao resaka ataoko zao de afaka manangatanana hoe ary ahoana indray le ohatry zao pasteur miangavy anareo mihitsy aza menatra. Tena tonga de atsangano mihitsy ny tany ary le ohatry zao koa pasteur ho ahitsika mantsy de ho alamintsika ny zavatra rehetra arak'izay nandaminan'ny tompo azy. Noho izany raha vao miditra au moins zany alohan'ny idiran'ny pasteur etselo miantso mifany masina de misy sampana mihira ao aloha miantso mifany masina manao hira fiankofana le sampana de ny olona pino tsy varina amin'ny resaka amin'ny Georgette sy Perlette sy Rit sy fantatra oke aona kile lambantsika tany mbola tsy hira Georgette ke tsy hitatety wa vita mandeha am'izay pasteur mangina aloha fa raha veto izy atsika resaka momba Georgette de mihainao le toroteny am'izay dikan'izany zany le vavahady-tsainy tsy mikatona fa varina atao amin'le resaka raha Georgette. Azonareo zany teneny zany matoa Jesosy ny teny hoe ao am'le Matio am'izay satria Andriamanitra afana tsy hita maso de mila an'le lazantsika atao avy hoe Hebreo mila finoana. Ny finoana efa ilana fifantohana satria ny atao hoe finoana de Hebreo toko 1:12 voalohany fanehoana ny zavatra tsy hita. Ny atao hoe zavatra tsy hita dia akipoko mihitsy ny masoko. Dikan'izany rehefa tonga ao am-piangonana ny tsara indrindra akipio ny masonao. Inona ny atao rehefa ao am-piangonana? Mahatonga leo am-piangonana kipo ny maso rehefa mipetraka ambony seza hoe tsy zavatry ny nofo aloha zao nijereko eto fa ara-pana tsy hita ny maso. De zay no mahatonga an'le teo hoe Andriamanitra de fanahy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ny atao hoe fahamarinana de hoe tsy tary ianao aloha am-piangonana miditra. Faharoa olona vonona tena anao ny fahamarinana inkeo anao. De inona am'izay le ataontsika fa sady mamitina sao de lasa efa le teo aloha ihany no miverina fa mamitina Matio ao amin'ny filazantsara arak'izay voasoratra ao amin'ny Matio 4:1. Inona am'izay ny atao ary? Inona ny antony le hoe atsoina le fanahy masina? Zay voalazan'ny pasteur dada hoe tahaka ny vorona inona moa izy telo lazaiko teo tahaka ny voromailala ka raha vao tairinao le fanahy masina de lasa. Raha vao tairina dikan'izany mila fifantohana satria ny antony ifantohana de le Matio 4:1 miara-mamakytsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa hainao kosa raha mivavaka. Raha maninona hoany? Inona natao hoe mivavaka aloha? Miresaka amin'Andriamanitra. Iniko averina ny teo aloha mba handraisana anao to an'izay tsy mahalala an'izany. Natao hoe mivavaka de hoe ianao kosa raha iresaka amin'Andriamanitra. Ny iresaka amin'Andriamanitra olombelona nofo aman-draha, iresaka amin'Andriamanitra tsy hita maso. Noho izany raha ivavaka amin'Andriamanitra, iresaka amin'Andriamanitra de tsy nofoko, tsy za, tsy tia nofoko ty le miresaka amin'Andriamanitra fa le fanahy ao anatiko. Roa ny olombelona, vatana sy fanahy. De le fanahy ao anatinao le tsy hita amin'ny masonao, iny le maha-olona ny olona, iny le andeha iresaka amin'le Andriamanitra tsy hita ny masonao. Izany akipoko ny masoko. Mahatonga le maso akipy zany mba hifantoka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe eto zao Jesosy, eto zao Jesosy, iresaka amin'ny Jesosy za moa nisy nanontany hoe fa ohatraohatran'iza moa zany ny tarehan'i Jesosy pasteur. Za aloha tsy hitako mihitsy ny amalinany zany hoe ohatraohatran'izy sao iteniteny foana eto fa za mbola tsy nahita azy maso koa hoe ohatran'izao ny tarehany. Ny azoko antoka fotsiny tokana tsy ohatran'le amin'ny film iny aloha ny tarehany satria le rangata amin'ny film iny raha mifoka sigara taorian'ny film nataony. Le marina nge zany iza moa ty anarany rery Jesosy ataovy tadidiko ato anatin'ny lohako ato le izy misy anaran'le rangahy iny de nilaza mihitsy izy tany amin'ny Facebook hoe za tsy Jesosy ozy izy. Okanareo atsy misy olona mantsy rehefa mikipo masony de manao imagination an'le rangahy iny izy. Azonareo Robert Power moa zay moa le anarany. Zay le izy apio ihany za zay tika apio fa za nge tsy tonga lava re Robert Power de niteny izy hoe za tsy Jesosy de misy sary mifoka sigara am'izay eo tiany eo aminao izy zara nge mifoka sigara dikan'izany tsy Jesosy tsetsatsesa tsy haritra ihany satria aoka zava rehefa niakatra tao amin'ny tranony dadany re mandeha tao amin'ny braony de nanazavaina zao izy izy mba teneniny olona rehefa manana ny sarin'i Jesosy ohatrany ty anaty ty. Rehefa manana ny sarin'i Jesosy hoy ny ianareo tsy hony fa izy ny teny azany de ny avara Jesosy aza le sariny misy ny tarehany potra no anananareo ao an-trano. Zany zao androany na zay fotsiny ara de modina re de zava-dehibe. Tsy le sariny Jesosy miatrika na le sariny hita tare fa raha te hanana ianareo reto ihany no azo ananana le sariny miondrika tao Kalvari de tsisy tarehim-potra fa volo mirotsaka ohatran'izao. Azonareo ve zany teneniko zany de miondrika ohatran'izao izy de tsy hita ny tarehany fa zay ny dada ao de miondrika de le tarehany.
iny zany ozy izy manambara ny fieretany Jesosy. Tsisy tare hitanao zany amin'iny na farafaratsiny na izy miondrika zany de tsy hita ny tavany fa mety lohany ihany. Zay zany aloha fa tsisy nahita maso an Jesosy fa ny olanareo sy ny olako raha vao misy Jesosy mantsy sarin Jesosy ka vao mikipy ianao de ty le sary ty ny imagine anao amin'ny lohanao ao de lasa ho sampy io rehefa aveo na ito tsara io tena zara mbogaka maninona ry miondrika amiko ary ianao izy nefa zara tsy Jesosy. Azonareo ve zany zavatra azavaiko zany dikan'izany raha nanano sarin Jesosy ihany ianao ka tsy maintsy mba hitahiry de aloha tsy hitatare izy fa tsy fantatra izy ohatran'izy tsisy malala zana fotsy be na mainty na maro tsisy afaka iteny an'izany izy hoe ohatran'izy amin'ny paoziny. Dikan'izany raha fifantohana zany de hoe fanehoana ny zavatra tsy hita de tsy vitanao anatina ray minitra zany fa mila tena mifantoka ianao peraka de mifantoka de le hira hoentin'ny sampana tsy natao fotoana iresahana fa tena natao fotoana itediavana an'Andriamanitra. Za Jesosy tonga eto ambony seza eto hitady anao maniry anao marary Jesosy tena maniry te ahitanao androany. Za mihitsy averimberina niza mitoroteny eo Jesosy de mba tsy zetiny no tena fa ianao mihitsy nametraka ny teny eo ambavany didy mipino ny mitondra ambavaka an'izany didy mipino ny mitondra ambavaka an'izany. Zary fona fa ty moa zany tsy maintsy ambarako apahabe maso satria nanarina ny teny azy apahabe maso de nasainy Jesosy mananatra. Zary nyvanginy Jesosy ianao izy izy tena tsara rehefa mitoroteny fa misy tsilo ny toroteninao tena za mihitsy le valimbavaka azoko misy tsilo ny toroteninao de zaho ny adivaritra misy tsilo ahoana ho Jesosy ny toroteniko anaty manofy de zao nataony hoe ianao izy izy rehefa malahelo de ndrandray tsy nitoroteniko ny voalazanao amin'ny altara fa mitory ianao tena mampianatra de mitory de misy tona koa ambaranao anatin'ny toroteniko ny alahelonao de lasa miteraka tsilo ho an'ny olona ino izy izy satria nisy tona za tratra nafanenjehana be zay ho an'izay matadidy hoe na vao nahazo fiara de lazainy olo hoe formation de isaky ny mitoroteny de saika voalazako iny raha matsikaritra nareo de naheno an'izay teny zay fa nanarin' Jesosy atao renan'izay hoe fantatra io sy hiteny an'izay mihitsy ianao satria nalahelo loatra tena eniko hoe fantsika ao anatin'ny foko le alahelo de tena mitory satria za tena manao préparation be de tena mitory fa ndraindray koa rehefa mitory de lasa misy voalazako hatramin'ny alaheloko tsy marina nefa zany tsy ny alaheloko ny tokony teneniko anaty toroteny fa ny atao hoe mpitondra hafatra inona moa filaza zany mahomby de tsy milaza zay tiany fa milaza zay tiany Jesosy. Mazavatra eo tsy mpitorotena fa mpitoroteny de mba soraty koa zany zay ny teneniko aloha zany teneniko fa raha olo-kafa mantsy hoe mamely olona paster fa za de etona de maneho fifonana ho an'izay nieno an'izany tena mifona hoeto amin'ny fifonana fa noho ny alaheloko ny tena nandritry ny andro maromaro asika tsy tafarina mihitsy fa tena alahelo loatra satria nandray olona kaiky mihitsy le tsy hoe lavitra be de eniko mifantsika ny tena rery nisy tona tena reraka tsoriko aminareo hoe Jesosy marary kosa zany tsy rehetra fa Jesosy ny teny ahoanao inona hony zany inao izy ndaray rehefa tsy ataonao de tsy mahaza fa tohizy fotsiny lalanao animbanao izy izy raha zay foana no ataonao be ao am-po de eto mampahirinareo zay tratra voenjika rehetrarehetra aza le fanenjehana sy le zavatra iny atao be ao am-po fa Jesosy ihany jerena. Mazava sa tsy mazava de tohizo ny lalanao teneniny eo akaikinao hoe tohizo ny lalanao fa ahoanao iny zany teneny mafy izy tohizo ny lalanao fa ahoanao iny fantatra mantsy atsangany an-tanana zay tratra mifanenjehana koa izy ato atsangano ambony zay de ahoanao iny zany fa fomba ny devoly koa ny manenjika tsy le olona fa ny devoly anampimia moa zay publication hitako zay de mipartageko tany aminareo hoe aza mirarahany zay mpanenjika andry re olona fa mifitahina tsy mandalo eo amin'ny tokotany ny lalana makany amin'ny fitahina nisy an'izay tany aza mitanondrika sy malahelo am'izay fanenjehan'ny olona fa tsy mandalo eo tokotany ny akory ny tena famitory teny tenin'Andriamanitra na teo fantsona mahomby zany de tsy miteny zay misy révélation avy any amin'Andriamanitra sy tonga de tokatra tena tsapako mihitsy rehefa hoe zany Jesosy fa miteny tena enko anatiko hoe zany Jesosy matetika rehefa etsy de tena enko hoe zany Jesosy misy zavatra teneniko ary tsy haiko kosa hoe enjana koa zany zavatra zany za miteny mivadika enregistré zany fa misy zavatra tsara be voateny teo misy zavatra enko mihitsy Jesosy fa misy toana koa reko hoe zay ndray efa miverina ny alaheloko de voalaza le tsy tokony olazaina de raha vao tsy madioka zany le foa de lasa tsy madio koa ny toroteny aleoko mivavanao fa lasa misy tsilo avao anatinao zay zany efa mifonako mamela aloha vena resa tsy mamela mamela sa tsy mamely za tena mifona
fa za ezaka tsy mamerina zany fa mangataka zay teneniko nareo aza za ho anjereny fa ho tafitohanareo satria na za kongeny ray mety malahelo hoe mety mba reraka ihany koa e olombelo oatra anao misy hirany zalaza hoe ohatran'ny lahy ihany zany izy alao alako ihany ty micro sa de gaga ny olona any fa mba misy toana koa amin'ny maha-olombelona de misy fanefa tsy alokaloka ao ambanin'izay fa kazava so de hoe petera ary nandany Jesosy ny telo kazava fa petera tamin'ny nandany Jesosy ny telo tamin'ny fotoana mbola tsy nandraisany ny fany masiny zany ko mila hainareo koa zany tamin'ny fotoana mbola tsy nandraisany ny fany masiny de tsy nanana hery petera de nandany Jesosy ny telo hoe tsy fantatro tsy malala azy naneniny ako fa tsy azo ampianarina koa zany hoe ka na Jesosy ary mba na petera ary mba nandà de tsy maninako nama non fa tao amin'ny asan'ny apôstôly de nilaza mazava mihitsy hoe azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fany masina aminareo ny olona nandray ny fany masina zany de misy hery ao anatiny ao afaka manohatra fijangajangana mihitsy izy satria misy hery ao afaka manohatra amin'ny filana lasa olom-baovao mihitsy izy fa tsy hoe ka petera ary mba nandaka ndao mba andanda kely aloha fa tsy olana non tsy mety zany fa ianao efa nandray ny fany masina ny famezana tsara indrindra de manana inona zany ianao manana hery ianao kazava zany resaka zany fa tsy fialokalofana ao ambadiky ny petera nandany Jesosy intelo noho izany raha fanahy Jesosy de raha tonga ao am-piangonana ny olona tena mba iangaviana mihitsy ny fiangonana rehetra raha te hiverina amin'ny loniny aza am'le orapilina hoe miditra am'fito de am'fito vao miditra fa tongava fara fa kely ny atsasakadiny de ajanona daholo ny zavatra rehetra ao am-piangonana au moins 15 minutes tena mangata mihira aloha ary efa meko tety any ty fa averiko satria mety nisy tsy natsiaro hoe na ny fiangonana rangeo misy architecture misy endriny efa nataony manampahaizana amin'ny resaka fiangonana de ity le izy meko ihany aloha fa so misy manorony ianareo any rehefa manangana fiangonana de ny tsara indrindra raha te ahitan'Andriamanitra raha te izy fifantohana de voalohany ao am-piangonana aloha de tsara raha mba misy fahanginana toerana tsy de be zavatra mifamezivezy tsy de be mpitaba satria Andriamanitra fana faharoa koa de ny varavarakely ny fiangonana efa nataony norme ny tena izy de hoe ambony farafaratsy mba mitovy amin'ny soroky ny olona na ny lohan'ny olona ny varavarakely fiangonana ohatran'izao tanina nandrany zao zany manaraka norme zao tsy de manaraka norme loatra ny varavarakely fiangonana mitovy amin'ny valahany azonareo ve zany ny antony rehefa mitovy amin'ny valana le varavarakely de rehefa mipiaraka aloha de mifankahitany any atokotany de ozy le zazakely atokotany mama mama de anao le mifantika mane alit data mandeha fa mandeha le mandeha de sady mafantika antana ho makany misy sa tsy misy zany de mifantika anao sa tsy mifantika anatin' zany fomba ny zazakely mihitsy le milalao misy ara hoe le tsy ahitana ny any ivelany misy an'izany mantsy le any anatiny ianao de mahita ny any ivelany fa ny any ivelany tsy mahitanao anatiny fa ohatran'ny de le olona mieritreritra tsisy mahita izy fa izy mitajery le fitaratra eo mijery ianao anatiny eo mie fotsiny mijery izy koa de mampime mihitsy mahita anatiny eo de tsy mampifantoka anao zany mety zavatra kely fa important be zany de atao ambonimbony mihitsy le varavarakely ohatran'ny any eglizy katolika tena ambony tsy mifankahita mihitsy ny any ivelany sy ny ao anatiny de ny tsara ihany koa raha norina fiangonana fa tsy voatery atao ny varavarana principal tahaka an'io tsaratsara lavitra raha misy manakona aloha eo azonareo ve zany de ohatrohatran'le tsy haiko nareo fa niditra tamin'ny fiangonana ohatran'ireny de misy ohatran'ny contre-plaque eo na rindrina de rehefa miditra ianao am-piangonana tsy tonga de le miditra direct ohatran'izao fa ohatran'ny somary miodina kely aloha zay vao tafidry atsangany an-tana zay efa nahita ohatran'izany nareo efa nahitinareo azonareo ve le teneniko zany hoe ny antony mba tsy hatonga an'le olona ty anatiny ahitan'le olona tsy avela mivoaka miditra zany hoe nitanjona amin'le manakony eto zany mba am'izay le olona ao anatiny tsy mahita direct an'le olona miditra fa manelingelina be iny raha mivalana ohatran'izao mivaravarana ianao le mifantoka tsara iny Jesosy sa mila anao miditra avany madama be sy ny talon-kirana ny kipainka tankarankatra de vao Jesosy mila kirankirainka izy akory zany mivezivezy miditra avany kirainka zany inge matonga ny hoe raha tary ianao aza mility azafady aza militility mandeha tsony eny aloha fa manaitra anay le efa miconcentre za tena saroto mibe rehefa mitady an'Andriamanitra tena farany tsy tiako mihitsy farany nabetesako ny zanako ndre mandeha saika tena nkapoaka za tena mitady an'Andriamanitra ieniko mihitsy zany tairany tampoka toy zay ho ale tsy mety zay
zay no mahatonga any vonona ny telefona satria lefa na masina voataony zay de lasa tonga de lasa na ny telefona maneno ary andre mandeha tena zava-nisy koa ty fa matoa teneniko hoe fa tsy hoe madiso akory ao amin'ny fiangona ianao makakosantra jesosy io na neny telefona lera de ianao mijery rolambo zany telefona anao zany zava-nisy tao am-piangonana zany e io moa samy manana ny sonireny fa tsy miteny hoe diso zany na marina fa hoe lasa nanelingelyna be a le fekiry zay tadidiko nge le fekiry e ary tsy afaka atao atsofikotsony le fekiry satria tadidiko mihitsy le fekirany hoe ohatrany tsy kijerina anao masy ohatrao hoe ty rahalahy to akaiky ty am'zany fekirany zany azonao de zay fotsiny de tsy fantatry le rahalahy iny nanafotoana olona be da be izy satria za zao lasa tsy mifantoka loatra tany am'le toroteny tsony fa varina hoe ina ary zany izy ary ty rahalahy ty ivy hitako nefa izy avy eo nanantona amin'ny pasteur fantatry hoe birao-piangonana de zany zao de izy hoe ay ve fanga zany tsy birao-piangonana moa ve tsy tokony dekona tsy tokony zao de lasa ohatrany hoe lasa nitsara tamika zany de laza aminao hoe zavatra kely everinao tsy olana fa olana zany ho an'ny hafa azonao tsara zay na raha te hita fifatao satria Andriamanitra fanahy de efa niresaka an'izany tsika hoe raha azo atao izy tsika fa mamerina an'izao mafy mihitsy tsika tena tsy indrina na mbola isy mifaniny efa niverina ary zao tsy maninona raha azo atao tsika aleo reny fitafiana ho tsy mamokamoka fitanjahana mihitsy e raha anorina tsika iresaka koa raha tena anorina aleo mba tsy hamoka fitanjahana efa niresaka taminareo an'izany nge hoa hoe raha matoa avy nisy taona avy nampinono de adino tena zava-nisy zany tao am-piangonanay adino fa maika be izy za koa mba hijoro vavomely iresaka aminareo adino nanidy an'le na moa le ana teto mbola nisy kely mivoaka teo tam'izay de nijory zao re olona nintsika zao re olona zao tsy hoe lizinge tsy hoe hita be fa saromana ihany fa somary rehefa mampinono moa de tsy maintsy le mivaky be ny inona moa tratra zay tsy apitera fa hita daholona le kitapon-jaza le termosin-jaza le za efa nanao an'za mihitsy le termosy piatraka izy avy de fa inona izy nijerijery anao termosy-njaza nge adinonao nanidy anazy de izy moa nanao hoe tsy mampanina fa ianao koa nga mba niratsy-sainao zay mihitsy nataonjea ianao manao an'izany zany nge avadinao de mahazaka mahita an'izany fa misy lehilahy hafa ao mety varina ve ny olona rao izy tena mifantoka izy mety mifantoka ny olona ao mety tsy le tenitenenao nampifantoka be tsy ianao mihitsy nampifantoka be ny olona fantoka mihitsy le atenina zany ko izy fa nareo manao an'izany fa ny saina tsy azo ferana ao ka azavo fa tsy marina amin'ny fitenena maso mijery ony maninona ony langy any devoly zany maninona zany antany reo lehilahy reo fa maso mijery mitondra mody inona ary nampijangajanga ny Davidy inona tenenao anay inona nampijangajanga ny Davidy inona tokony fotoany tsy anaovana ady mijery Batsebo izy teo tena Batsebo tsy mijery loatra zany Davidy viliko masoko tsy hijery zava-pony efa viliko mbola viliko masoko tsy hijery iny mba izy moa za tsy vehivavy mba alay vomaka ty zay anke nidirany ozina atao amin'ny Davidy maso mila mitandrina ary fifoazana amin'ny fitafiana raha azo atao ara de tokony ho fotsy tena raha azo atao mihitsy mba tsy hoe lalany zany aloha fa raha tena tsy mety amiko na le mibory-tanana mivoaka ohatr'izao ary raha azo atao raha hoe ty anoloana de resahako fa raha ny tsara ny am-piangonana tsy tsara loatra mampiseho sandro loatra hitanay fa bokiboky nangeny vehivavy efa tazanay zany fa aloha de nanapa-kevitra tao ka de efa joro hoe aleo nareo asina bobo rehefa makeny aloha le bobo zany hoe rehefa miditra le akanjo de tonga de misarona fotsifotsy be fa zay mila concentration eny amin'io ka raha vao mahita zavatra zay ohatran'le dekona ray tsy ny akanjo zay izy de efa zavatra nisy koa tao amin'ny sehatry ny fiangonatsika mbola sy tava-kanjo izy fa nisy ny ilany ty le inona moa tsy tatao tananandrano akory zany sao de hijerijery be ndray nareo nisy ny ilana le andry miakatra avy eo izy ampaingotra an'le ny ilana ny zipony le raha matota ohatrohatran'izay aty niondrika eo am'izay izy nanao an'le zava za terina teny hoe asary nge zay neny zay nge fa asary be izy matavitavy azonareo tsaratsara angamba matavitavy hita daholo miondrika eo aloha za tetely midina aloha fa ianao eny amin'ny altara izahay efa mitazana anao ety ambany dikan'izany ny altara mantsy tsy azo anehoana fitanjahana marina fa tsy miboridana izy akory fa raha ny tena marina re ao ka azava fa tsy fanehoana fitanjahana ny altara raha te ahita an' Jesosy
lasa tsy Jesosy no hita ao fa filana no hita ao anatiny ao. Lasa manetsika. Zany nge fatratran'izany efa nazavaiko taminareo teto indroa intelo. Zay hoa tamin'ny tanora, tamin'izany nisy andreny fivarotana le fruit teo aloha manana teo Magro e. De nisy jery teo de nisy nao fampisehoana teo amin'le misy fanaovana fampisehoana moa tao tamin'izany. Nonay tsara be, niditra tao aza isy le zandriko laha fa rehefa niditra zay, reto mpihira le mihira ohatran'ny gospel manao fa tsy ataoko le hira fa hainareo le hira. De rehefa mihira ho ary zareo de ohatran'izany hoe le zipony. De rehefa le mihira le ananana de manana ohatran'izao le zipo misitona. Zay miralahy tsy ambany hoe zay moa tsy lamboty tamin'izanyko. Zay nge tsy lamboty e. Zay zany mijery tety ambany analika e. Fa le maimai-pony mihira amin'izany le manao le gozy nananananana. De izy manao manty misitona. Zay koa tambany manao ohatran'izay mihitsy. Voaka avizay zay miralahy mifantany. Ina le tsy mba henony latao? Tsy de henoko loatra hoe soaly vehivavy lo manja be daholo izy rehetrarehetra e. Ay zany tsy nahitan'i Jesosy le olona tao. Fitsangajangana no hitany tao. Ka tandremo fa sao de tsy Jesosy no hitan'ny olona rehefa ao am-piangonana fa manjary ianao ny tazany. De ny fitanjahanao no hitany. De lasa napiditra devoly. Loza ho an'izay vininy fatafitohinana. Loza! Fa raha azo atao mihitsy, tena aloha tsy zipo fo miakatra. Aloha mihitsy ary manao akanjo daholo raha azo atao miakatra ny altary. Zay zany tsara indrindra raha azo atao. Tsetsatsetsatsaatra zany satria Andriamanitra de fanahy. Tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy ihany koa zany. Zay koa no za manokana fa tsy miteny koa fa le tondrako azy fantatro etaeta tompo. Tsy de tsara loatra koa re olona manisy zavatra eo amin'ny altary io, zavatra mipipika be loatra. Zavatra mitselatselatra. Spot tamin'ny fiangonana ray izay toriteny. De le spot eo ambony miodikodina be de mitarataratra anay. Tena ny angavy raha mety nareo tio aloha le spot fa tsisy miditra amin'ny lohan'ny olona koa zay zavatra teneniny zao. Ny olona rehefa toriana teny mila mamea am'vany anatinao amin'ny fonao mihitsy ianao hoe tsara rahalahy Jesosy bebay ianareo andro farany zao mamenao. Ny olona zany mila miconcentré am'le olona mitory izy mba handraisany an'le teny. De raha vao mitselatselatra be le inona moa le spot de lasa mitselatra any amason'le olona de tsy tadidiny hatrany fa lasa le mitselatra no hitany any. Zany nge important be zany ao am-piangonana mila tandremana. Noho zany rehefa le krismasy reny raha azo atao aza de atao marevaka loatra. Le mipika ohatra rehefa toriteny fotsiny tsy maninona janony aloha le mipipika. Sosikevitra zany ny tenenako anareo an'izany zaho taloha fa nanao kongofo efa heninareo injato zany. Fa tena hitako hoe raha te hiconcentré amin'ny fantoka amin'ny fifana anankiray de ny fahanginana sy ny zavatra tsy misy mikopalopalotra ny tena tsara indrindra, tsisy mikotaba. De mora nahitako an' Jesosy io ary anisany nampatanjaka ara-panahy mihitsy hoe raha mety ampanginy tsara atao am-piangonana. Aza sina efa nitenenina tamin'ny tanora foana hoe aza sina andreny hoe miditra ny olona vany efa mipera ary intelo tamin'izao namerina izay tao tanànany hoe tsy rehefa miditra re olona ny olona miditra amin'ny enina efa amin'ny enina sy dimy miditra misy olona amin'ny enina latsaka 10 minitra vao manana dia amin'izay nareo manandrana micro 1 2 isa ao tsara ve le micro. Ny olona matoa tonga aloha eo hitady an'Andriamanitra izy zay. Ka raha izy efa mipetraka hitady hoe Jesosy mila isa taitra izy isany isa inary zany te mafantoka ve zany sa tsy mafantoka ny olona. Tanao zany ny resaka sonorisation zany farafaratsiny zany atsasakady melo efa vita. Ny olona zany raha vao misy miditra ray miditra olona am-piangonana ray ao am-piangonana tokony efa tsisy mikirakira nininy zany tsony. Tokony efa mijanona zany hoe fikarakarana ese hoe allo isa mety ve 1 2 any an-trano mianatra manisa fa tsy manina 1 2 3 4 5 6 any an-trano. Fa rehefa vao eo de maisy miditra raha vao misokatra amin'ny varavara-piangonana miditra ampino olona hitady an'Andriamanitra izy zay. Ka ny fidy inona moa fivezivezena be eo mila fitandremana indrindra ry taninanandrano isany. Rehefa mba fantatra reo fa isy procession de mba jereo ihany ny fitafiana aloha hoe izahay zao anao procession. Satria anareo mantsy de aneo défilé ty aloana taholy. Azonareo ve zany tiako teneniny zany de manjary miondrika be zay mahita hoe ray zany am'le zipo atrany sy le anatrany miaraka amin'ny kompetra moa fa tsy azo avela tsony satria le hoe misy mangalatra de hoe zany zay manatra procession de lasa anareo no hita ao anatiny satria mandalo tsirairay de misy olona mety tsy FPVM nahita hoe tena ohatran'izany ve ny fitafin'ny FPVM de za nahita misy teny zao nareo hoe sarotiny be ve zany pasteur fa milaza aminareo fa ny soratra masina no teny fa tsy za fa vokatry ny fahabetsahan'ny fandikan-dalàna de memangatsika amin'ny fitiavany maro.
baiboly no miteny an'izany. Raha voavela barana na ny fiangonana miamiena ampinao am-piangonana. Mety hiteny ianao hoe raha vao atao lalàna be ry pasteur dia miena ny olona. Non, tsy mieny zany io. Fa rehefa tena manara-dalàna tsara ny fiangonana, s'intègre miditra ny olona dia fantany hoe zao ny fitsipiato lasa tiany olona fivavahana io, satria fantany hoe misy lalàna tsara. Fa raha ny zavatra mibarana tsy atonge ozy ny olona entrée libre sortie azafady barana, tsy olana entina ny fitafy anaovana. Fa jereo anie ny fiangonana tena manara-dalàna tsara fa mandroso ry zareo, satria misy zavatra maninona arahanao. Tena zany mihitsy. Tsika mantsy indraindray manao hoe raha vao atao mafy ny lalàna dia lasa ny ankizy, lasa ny tanora. Zay mihitsy ilay nisoratako tany anaty publication. Tsy izao tontolo zao no manova ny fifoazana. Zany dia ataontsika mafy mihitsy, averintsika. Tsy izao tontolo zao no manova ny fifoazana, fa ny fifoazana no manova zao tontolo zao. Andao iarahana mika zay resy lahatra amin'izany. Ny fifoazana no manova zao tontolo. Sahy mihitsy nareo miteny an'izany. Tsy zao tontolo zao sy ny fomba ny nanovantsika mianakavy. Tsy hoe nataony ihany zany dia mety amintsika e. Tsy voatery mety amintsika raha laza mety any ivelany ihany. Tsy hoe mampiasa tactile daholo ny olona ao am-piangonana dia ho avy koa ny FPVM mampiasa tactile daholo rehefa mamaky baiboly. Tsy mety zany. Voalaza tsara ao amin'ny soratra masina, tonga dia makamena teny ianareo, tonga dia raisao avy hatrany fa tsy marina zany. Salamo 47, Salamo 40, mahaiza mihaino tsara. Salamo 47 fa tsy Salamo 47. Samy hafa ny 47 sy ny Salamo 47. Salamo faefapolo andininy fahafito. Aoka hazava. Zay le lohateny, aoka hazava. Zany mihitsy tsika zany dia tsy akitsitsy aloha hoe zay ny miaramila tonga dia ozy ny kapiteny hoe tia ny hoentinao amin'ny miaramila. Avos ordre mon général hoentitsika zany. Ozy le rahalaza hoe zay ny tsy tiavan'ny olona anao pasteur, ianao mahanitsinitsy hoe tsy maninona ka, tsy izay tiavan'ny olona ny tiavako ahy fa rehefa tiany Jesosy tsy very zany azonareo zany, tsy very rehefa tiany Jesosy. Aza mba maniry ho tian'ny olona ianao fa aleo maniry ho tiany Jesosy. Misy tenenana mantsiny hoe aleo ny alan'andriana toy izay alam-bahoaka. Non, raha ty am-piangonana indray aoka hazava, aleo alam-bahoaka toy izay alan'Andriamanitra. Mafy be zany alan'Andriamanitra zany fa ianao mety ho halan'ny olona ianao, fa Andriamanitra raha tianao dia izy manandratra anao foana. Josefa ny halan'ny olona, halan'ny olona ne Josefa natao namidy andefo, nalefa tao anaty zao, natao gadry nino, ny hafarany Josefa ihany no lasa mpanjaka rehefa avy eo. Ka aza taitra anao raha misy lasa mpanjaka napanapaka satria izy tsy ny olona nijereny fa Jesosy no nijereny. Zany ndray kory tsy midika hoe atao foana zay avy tafitohana anareo fa miezaka ihany koa mba tsy hanafitohana rehetra. Salamo 47. Inona ny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy aoka hazava. Hoy izao aiza hono nanoratana an'Andriamanitra ao anaty noronana boky te laza zany rahalahy hoe tsara kokoa le boky no ampiasaina rehefa hivavaka. Zay tsy hoe nampianarina fa nahita maso, nanao asa ho azy zay ary tsy adiniko mihitsy. Demoniaka efa nietsika le devoly le vehivavy. Tara avany ty pasteur namanay anankiray avy niasa arivariva, tsy haiko sabo tamin'ny 5. Dia izy tsy nitondra baiboly fa avany ampiasana. Navoaka nyty le tablety be ohatran'izany. Inona moa zany sitrapon'Andriamanitra teo? Le ao amin'ny anina ao amantsy anazy. Tetiaviny tao amin'le hitako. Tazominy teo amin'izay le tablety. Nietsika amin'izay ty raha vehivavy avany nitsangana. Peraka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Sady ny tena zany. Fa nandroso izy tonga dia nakeo amin'le pasteur. Takany le mandeha ohatran'izao le inona moa le tablety. Pitika. Apiatsaonao amin'ny baiboly kosa izy le pasteur. Amin'ny anaran'i Jesosy tsy mandakataka baiboly. Vendrana baiboly baiboly. Ino tia natao hoe telefôna raha tsy hainy tia. Demoniaka no niteny an'izany ino natao hoe telefôna tsy baiboly iny vendrana. Fosy raha zany ohatra anao mienatra fa marina zany teneniny zany fa tsy baiboly iny fa telefôna. Noho izany tompoko imezany satana ianao raha telefôna no entinao any am-piangonana tondra telefôna ohatran'izao manao recherche so zay indray ny fanontanianareo rehefa avy eo. Raha any an-tanàna eny an-dalana anaty bus ampiasao teknôlôjia. Fa rehefa ao aty ampiangonana fa toizo
baiboly hafa mihitsy ny hoe hoaizy ianao zany andeha hivavaka rahalahy hitady an'Andriamanitra. Tsy hitanareo hafa ve zao poziko zao manahoana zao poziko ohatrany tsara sa tsy tsara izy am'izao de manahoana ray zao hoaizy ianao zany rahalahy hoaizy ho any am-piangonana raha niny nitady an' Jesosy io rahalahy ay ary iny zany hoe ty baiboliko ty tsy hafahafa be ve zany nazary mifona fa tsy azoazoko loatra le pastera mampiasa toroteny etsy anoloana hafa le mitondra baiboly fa misy ke tsy mitondra baiboly tsony tonga de tablety be io io ny lalaoviny tsy miteny hoe diso oka azavandray tsy diso fa hafa mihitsy Jesosy nanafatra ny FVM hoe tsara rehefa ao an-trano de baiboly sokafany eo amin'ny altara. Hafa mihitsy io baiboly mba alaivo saretsaina zany tsisy baiboly tsy fa telefônina zany nefereka eo de misokatra salamy fafiry moa zany le telefônina tablettsika eo amin'io ao salamy fa 500 izy angamba. Tanao na ianao raha hitanao hafahafa de hitako hoe tady ivadika ohatrin'ny hôtely ny fiangonana. Mahita an'le etsy ianao ny rehefa mandeha etsy amin'ny inona moa amin'ny projection be etsy ny olona efa tsisy mitondra baiboly tsony efa tena ozy efa mihaja efa tena fa me moderna be tsika zany de efa oziny de vole moderna tiako be le moderna fa hafa mihitsy. Ahoana re raha nareo FVM zany manao an'izany de ahoana zany nareo rehefa akavalim-bavaka akateny alefasy hoe ahoana re rehefa akateny ny anaran'i Jesosy alefako midefile ty amin'ny anaran'i Jesosy any zany ny teny zany nijanona teo amin'inona hono izy teo Mateo le izy hono zany azontsika ve za mifanoharana zany akateny hitanareo nareo range me sika le teny ke hafahafa be andrasy aloha akako teny ianao mity aretinao ty akateny atao amin'ny baiboly andrasy aloha raha ozy zamba lasa am'izay mandeha iny 27 de boka eo am'izay ianao io ny teny azonao raha zay no ataontsika ampime rehefa ao arinao am'izay rehefa kelikely ivanaky ianao ohatry zao daholo zany ao am-piangonana de zao no atao hafahafa be zany hafahafa be zany zay le resantsika hoe ny fandrosoana akory tsetratretra tsy aritra ihany ny ilazana an'ity namangy ny mpiomana ray tato amintsika Jesosy de nilaza hoe ny antikrista hoy ny tompo tsy vao avy fa efa tonga. Ny antikrista tsy vao avy fa efa tonga. Aizakaiza ny antikrista zany miara-mantanareo aizakaiza ny antikrista zany isa roatelo ataovy mafy le fantany ohatry ny olona tsy tapa-kevitra le mantany tompoko indry izy ity ampilatanako ty izy ty niteny amin'ny radonga izy teneniko zao de lazana hoe vazivazy am'izany ty ny antikrista efa tonga ny ampilatanantsika. Ny teknôlôjia no antikrista goavana be tonga maneran-tany. Aza miandry ianao andray andro any ho avy ny devolany am'raha ho avy izy de aneo hoe fa efa ty izy ato anatin'ity raha tsy mitandrina kely zany tsika afaka kelikely de tena am'izany fotoanandro zany tsika de ho resin'ny teknôlôjia 100 isan-jato. Efa misy ke zao ny intelligence artificielle zany hoe rehefa mibebaka ianao zany ohatra ny fiangonana rahavavy de tsisy le pretra tsony ao fa to de mivavaka eo amin'ny antely za mamela ny eloko de miteny le intelligence inona moa intelligence artificielle hoe voavela ny eloko ao efa elektrônika io resana io zavatozany zany inona moa mahatonga an'ity hoe atony antikrista saika ozy satana reto olo reto raha mbola tafahoana amin'Andriamanitra de matanjaka foana reo fa Adamaseva natoa ny Adamaseva tsy nety maty mihitsy nanana fiadanana satria niona isan'andro tamin'Andriamanitra fakahita amin'Andriamanitra miresaka amin'Andriamanitra de ozy satana hoe mandreraka reo raha mbola miona amin'Andriamanitra tsy maty zany reo tsy marary zany reo tsy manana olana inona ny atao ataovy zay atafasarany amin'Andriamanitra. Lucifer ataovy zay atafasarany reo amin'Andriamanitra inona ary ny atao hoe avlio le tsy maso nijery antsika fa tsy ho Andriamanitra io foana. Baiboly zany teneko anao zany vao tsy azo hinanana hony ty nefa raha mihinana ny tianareo resy lahatra eva tsy hen'ny feon'Andriamanitra fa hen'ny feon'ny satana vao nanomboka ny hinana nanandrana tapaka nanomboka teo ny firaisany tamin'Andriamanitra lasa voaozina tsy maintsy maty voaozina tsy maintsy rehefa miteraka de fahoriana tsy maintsy miasa ny lehilahy tsy atsembohan'ny tava ny tany lasa maniry tsilo. Hitanao raha vao tapaka kay ny fifandraisana amin'Andriamanitra
voalohany lasa mitanjaka ny olona bridana de lasa mitady ravikazo ozy Andriamanitra hoe fa inona moa zao ka mitanjaka ane zay fiza moa ny teny taminareo fa mibridanareo satria ka fatatrany hoe nanotinareo matona tsy aro tena fa tanjaka mazava aminareo zay ny atao hoe manota zany de tsy fienoana tsy fakatoavana ny tenin'Andriamanitra de mitady hevitra Satana hoe ahoana ny anapahana an'izany fifandraisana amin'ny Andriamanitra zany alefany amin'izay ny teknôlôjia isan-karazany averiny tsy ny teknôlôjia ny ratsy so isan-tany an'izany nareo fefa ao anatin'io ny fanahin'ny antikrista alefa daholo ny TikTok de mitokitokeraiky ny tanàna daholo ny ankizy manao zava tena any andafy ane ka tena zava-dozy misy mianka masinina zany mihitsy mba hakana sary tsisy dikany anaovan'ny olona zem misy samy saute eny ambony plafond anaovan'ny olona zem rehefa hitady zem de mavitany tsy fanao mihitsy ny ankizy tanora hitanao antikrista zany rehefa tsy variana amin'ny télé anao amin'ny film de atao variana amin'ny baolina betsaka ihany nisy olona teo akaikiny hoe maty ny baolina nijery baolina nafaty vary tonga de maty tena nisy zany teo akaikinay tonga de maty de isoratra ve hoe sitraky ny ray ny antsona azy fa rehefa avy nijery baolina izy de tapaka lalan-drà de maty sitraky ny ray tokoa ve ny antso anazy sitraky ny ray ve ny antso anazy tanao zany tsy milazika hoe antamy mantsana de ahoana zany valiko rehefa aveo rehefa tsy variana amin'ny film ianao de alefa ndray amin'ny série télévisée zay efa tantaraiko anao fa za zao tsy maharaka tsony ny any mba tadidiko tamin'ny série de tsy misy afa-tsy le Marimar Distali Santo nanananananadalosa zay mba haiko tamin'ny tany fa za tsy maharaka tsony za raha variana amin'ny zanako hoe inao reo film karana jerenareo reo ngeo devoly daholo reo le tsy le olona tsy le olona sao de lay de hoenjehana raha aveo hoe lazay mipastera fankarana le sary Bouddha le sarina inona moa le ohatra misy maromaro tanana be amin'ny orona de vola ingereny de hitanao mandefa emka manitra le film karana de vola ingereny de hiteny anao inona vokadratsiny reny ny fanahinao Andriamanitra ny ao anatiny raha vao exposenao amin'ny Satana ny fanahinao ny atao hoe exposé de hoe nomenao lala ny Satana hiasa amin'ny tenanao azonareo ve zany teneniko zany ohatra raha tia pizza de vola amin'ny olona ray zao de ataoko zay atezitra azy ilala ty tsisy saina vendrany tezitra am'izay ny fony za olona zay mivendrana tonga de misokatra amin'ny fony efa nanazava zany teto de raha vao tezitra izy miditra ny devoly anatin'ny fony absesiko le kalan'ora am'izay ny fony za olona zay fa tsisy saina za matoko la androany amaly faty am'izay izy satria devoly mampirisika andalana ty valio ela ve de manaiky an'izany azonao tsara de ny atao hoe mampiditra devoly zany de hoe manome fitoerana ho an'ny Satana ka raha vao manome fitoerana ianao amin'ny maso amin'ny sofina amin'ny tanana amin'ny lela amin'ny taovam-pandrenesana miditra Satana matoe ianao manaiky hijery an'le télé manome fitoerana ianao zany de exposenao amin'ny alalan'ny masonao ny ampidiranao an'le Satana iny avany ny Satana amin'ny alalan'le film iny miditra makany amin'ny fanahy tsy tsapanao akory zany condamneny tsikelikely am'izay ny fianam-panahinao ianao tsy malala hoe za ohatra le hatramin'le jerevako an'le film mampalahelo karana iny de ohatra malahelohelo lava mihitsy fa le vehivavy tsy mety tia an'le lehilahy mihitsy malahelo fa maninona ary izy tsy mety de ny problème voagetsy ianao satria baiboly tsy araka ao akoriny fa maiky ianao hoe tsy andriko mihitsy akizy raha riva fa aninona tsy andriko mihitsy zay aninona reo zay ijerevana an'le série télévisée fa vitsy mihitsy manao hoe tsy andriko mihitsy akizy arivon'ny andro aninona amakina ny tantarany Daniel akia ohatra mezany ndriko koa ohatra ny adala zany ve de tsy androndri vitsy satria any Satana mihitsy ny mamatotra anao amin'ny alalan'iny mandainga mijery baolina raha tsy mainka hijery rehefa amin'ny ariva tsy andriko iza zao ny demira ariva le fanahinao sy le sainao vao mahiteny misy fatatra misy mandabe an'izany any tsy rahalahy vao fatotra ianao satria ny sainao isa zao ianona sy anona Barsa sy anona zao rahariva tena tsy andriko mihitsy ararivany any ary io mavita miaritory io mijery an'io eo fa andao eteny andao anao alimbavaka reraka zany fa mbola biasa rapitso marina sa tsy marina zany mandainga ave am'izany raha miteny an'izany hoe fa maninona ianao mavita miaritory mijery baolina maty saroa fa tsy nahavita ny aritory mivavaka nefa ianao de atanjaka ara-panahy de laza ave ianao am'izany manao hoe pastera ka zao nge tsy fidinao mba te hijery baolina rariva na kazaka hoe pastera tsy afa-mihetsika fa nytelena mihitsy eo apotry ny fandriana tsy maintsy mijery tsisy an'izany io ka fa efa voagetsy ianao
za tompoka mpanetretena fa tsy haiko Jesosy mitsara tsy naharaka baolina na ray ary tena za tsy maharaka zay baolina na iza tao mbola tsy mpanaraka an'izany a tsy miteny hoe ratsy ndray zany a tsy a fa tandremo so de lasa io koa no amatitra anao maro ihany ny olona maty tamin'ny jery baolina de maro koa ny olona nahantra nanao loka filokana tamin'ny baolina ohatra zay teneniko anao zay fa zany eo ihany zay moa androany sika hitondra an'le film zay fa misy fandiko ano a mamaritra antsika ohatran'ireny irany Shakira irany Madonna tena culte satanika tonga de direct eny ambony inona moa eny ambony scène atao mariage Shakira sy ny tseko Maria Carey izy le niaraka tamin'iny fa tonga de direct ny olona spectre amitiaka hoe tsy fata amin'ny favalosifera ny tonga eo ambony sehatra tonga de resaka afo fotsiny eo tonga de resaka afo de mifanoroka eo izy anankiroa ny olona mietrere spectacle tsy spectacle reny a fampidirana fana ratsy ao anatin'ny olona tsy takatry ny sainy le mpijery mihitsy hoe za zany efa possédé zany efa possédé satria miditra moramora ao anaty masoko ao miditra ao anatin'ny saiko ao azy de anao an'le rahalahy anankiray zay hoe lasa tsy tiako mihitsy mivadiko pastera fa manina tsy haiko mihitsy manahirakirana ndray andro tamin'izany fa tsy tamin'izao niety tao aminy a rehefa niety aho a de nitraka de jereko a Maria Carey a manao zipo kely zay eo am'le haingo-tranony to de postera ngeza be de izy amantsy anazy hoe azoko am'izay ho any tsy itiavanao ny vadinao fa manino ity mihitsy ho any tena mahatonga anao tsy tia mivadinao de zay aiza koa pastera aiza koa sady manety eo izy marina ho zany ajanoinga eo alongely manety anazava aminao a mandainga ianao a raha tsy mbola niteny tamin'ny vadinao manao hoe ianao koa tsy mba botabota kely a de ozy izy eny zany lo tsy ferana fa zany koa izy tsy nitiavako azy izy ozy izy tsy mety mba mikotrakotra mba ngezangeza mihitsy a fa initanao manifinify de ianao koa mandainga raha tsy nanao hoe mba manaova zipo fohifohy a eny ndrandray mba mila an'izany hitanao a mahita n'ity vehivavy ety ianao a de ampitahinao amin'io le vadinao de tetiavinao hitovy amin'ny Maria Carey vadinao a marina nge zany fa niaiko izy eny marina zany izy fa io koa izy tsy eto ihany nefa ohatranay koa misy ohatran'io e de hitanao lasa idole anao io farany satria mijery anao de sady manety mijery toy izy anao raha ohatra ty mivadiko reo ty mivadiko reo ty mivadiko ohatran'ity ohatran'ity sady mijery ihany tonga any an-trano am'izay anao de mba manava ohatran'le any ny tena marina ty ampitovy an'eo am'le sary hitanao ary anao nareo ohatra aminazy hoe tsy marina zany e marina zany mba jere tsara ho any ny olona avy nijery vandamy mana bolo avy mijery fa mirava am'izay ahoana iaraka ve tsy mila miaraka zany tsika ardada tsika izy zany any zany toko eraky ny lalana de eraky ny lalana marina sa tsy marina re zany e rehefa avy mijery Bruce Lee eny zany iny le tsy natsina ohatran'izao mihitsy amin'iny am'izay le manao hoe fanena amiko eto ela androany fa tonga de ataoko mba miady efa nahita an'izany ahy e miady kely am'izay to ohatran'ny eritreritra ny tena fa Bruce Lee am'izay iangaraina petra tsara ho petra tsara fa tsy ho Bruce Lee mihitsy ianao ny zandrinay lara moa le mandeha avy mijery eny de teo tokotany manao an'le am'rindrina de le mandako ohatr'izao de anao rolady vadika ohatran'izao iny tareo le manao sitarery tonga de nianjera teo amin'ny tatatra izy zay a tapaka ny sorony taty zany ke mahadevoly an'io e miala zany izy de misaoty tonga de miditra ao anatin'le olona de tianao an'iny ianao rehefa avy eo tianao an'iny satria efa tonga ao anatinao le fanahy de ohatra ny lasa ohatran'iny ianao de ohatra zany keo rehefa mijery film horaire miala vany le velodita avy ohatra manao ohatr'izao iny a de ao am'izay ianao vo avy mivoaka vo maneny fotsiny varavarana iza ho any any tokotany any iza mivoaka tany iza ny any manao sa tsy manao an'izany nareo e satria le de volona ninony zay niditra ao anatinareo izy niditra ao izy ary zany mazava-doza amin'ny pornografika raha miery mijery am'izany ianao fa nanabavinao raha tsy ho fantatro ntsony rehefa kelikely tsy takatra ohatsiny hoe kozinako ty satria miditra be le filana tena teanao an'le hitanao tamin'ny tele anao te hampiatra an'io fa tsy raha io nizanizy satria possédenao anatin'izay mazava aminao zay a misaotra anao raha matolo maka sitraka mety akao raha matoa fa tsy manatianao mihitsy izy aloha mijery efa mity tsara le akanjo raha matoa fa fatan'izany efa hainy te lasa zany tsika ny hoe io zavatra io zany exposé tsika ka indrindra le tsetsatsesatsiaritra hoe tsika nandray mandany fotoana amin'ny zavatra tsy mampandroso
aoka ny zavatra rehetra atao ho fampandra za pasteur mba te hitomba ara-panahy da anary mivavaka ka le programmako mihitsy tsy afahako mivavaka da anary manao asan'Andriamanitra efa niteny anao fa programmako mihitsy tsy afahako manao asan'Andriamanitra da anareo mamaky babola amin'ny alina reraka be koa amin'ny alina pasteur de inona ataonao mba ho eto mbavaka fa ngamo izy io eto nambavaka ohatr'izany fotsiny hoe ataovy matanjaka ara-panahy ho azy ny vehivavy iny Jesosy inge tsy atao an'izany ka azava fa tsy mifitondrana-mbavaka anao fotsiny mampatanjaka anao fa enao manapa-kevitra mazava aminareo ve zany tapao ny hevitra hoe ajanoko tapahako zay zavatra zaho nanana an'ireny mba kanaly reny tao an-trano na andritry ny tsy haiko ngamba ny enim-bola na nananay mivady azy fa tena nahita ho azaho hoe raha mitoy atao tranoko ty resaka kanaly ty apotika amin'ny fiainam-panahiko efa nitataran'izay teto tamin'ny herintaona ngamba hoe zaho tena anisan'ny tena tia mijery andreny le misy an'le ohatrany hoe ka namono olona de tetiavina hoe izany namono an'iny tsy efa nitantaraiko anareo koa zay de tetiavina hoe inona moa fandaharan'izay izy amin'ireny kanaly reny mba tenenao na moa misy le discovery zay ny ray fa ny anankiray misy anankiray zay fa tsy tadidiko fa tsy tadidiko hatramin'ny anarany de zao ary le zavatra nisy tao amin'le izy hoa misy lehilahy zay hoa gadra de rehefa gadra hoa ingareny de anao évasion izy ivoaka tao izy zany tantara tena izy fa natao karazana inona moa de filazandreny le hoe reconstitution de na inona nataony tonga ao foana abonjy ao foana le olotiny de manome lokomena manatra perika manatra rasoir manatra any tonga am'izay ny zorzia na lany daholo ny volo tamin'ny tena rehetrarehetra de nanaova amin'ny perika de nanao sarim-bavy izy tena nisy zany fa natao reconstitution ivoaka amin'ny fonjy izy zorzia za amin'io amafatrano amin'ny 7 arivo ijery amafatrano fa ivavaka de atory varina ny ankina koatra zao mihitsy le kifafa ivoaka ito hoa zany ho tavavoaka vekio mantsen'le zanako satsia ho tavavoaka androany de ny ankina koatra zao mihitsy le kifafa nyjereko iny fa ivoaka misy varavarana 10 vo tavavoaka ao ny varavarana ray manga ny tike varavarana faharoa mavo varavarana fahatelo maintso misy an'izany zany amin'le tike fivoahana lasa am'izay raha mivoaka le sarim-bavy avany miaraka amin'le any nivoaka voaka ny varavarana voalohany iny fa tafavoaka ny voalohany de mifampeka dimy zay sy le zanako vavy ika efa tafavoaka ny varavarana voalohany efa faharondray eo zao le tike manga namoaka tike manga indray izy avany nanomboka tsy zakako am'izay ty nitataina be am'izay hoy tavavoaka aveo nindrika tao ambany latabatra zay tavavoaka ave kiry zanako tavavoaka ave aky zavaranisy de ozy le zanako vavy hoe papa tavavoaka efa trangana va hoe saotra jesosy fa tavavoaka faharoa zay tena zavanisy nge zany tsy haiko vao tamin'ny roa taona nandray varavarana fahatelo io ndray kia za mantsy tsy mazaka amin'ny taitaina be mifoko za zany olona mora manina ma zany ny azany mifohatry ny taitaitra be zay ndrandray de iny fahatelo nanao ohatra zay zay tavavoaka papa fa efatra farany ke papa farany papa jesosy taovy tavavoaka amin'ny fahadimy taovy tavavoaka an'le fahadimy am'izay tavavoaka an'le tavavoaka hoe kia sady ny domoko antanany zany tavavoaka an'le fahadimy lasa tonga de mandositra amin'le tomobile am'izay hoa lasa izy le tomobile tonga jesosy namangy hoe ay de falifaly amin'ny olona mivoaka amin'ny gadra ianao olona mitroaka fa ny tena nampalahelo anatao anatiny le teniko hoe misaora jesosy fa tavavoaka amin'ny fonja le olona azonao zavatra voanianako tsy haiko telo taona lasa nge zany de za zany tsy nahalala hoe zaka efa manipule ny satana ao anatin'le izy ahatonga anao iombokevitra aminy hoe tsara ny manao évasion azonareo ve zany io raha vao tsy mitandriny nareo de tena zay mahatonga an'io hoe antikristy efa ao anatiny reny ampianary mitsoky ianao ampianary mamono olona ianao tena atao makafio intelo na mierina zay teto hoe ianao reo zay mpijery atsangano ny tananao zay nijery marimara atsangano fa za mianatra zay na nahoana moa le izy nampijalijalina aloha de raha fa nijalijaly hoe mainy papie mamipantso sy rehetrarehetra may ny ana tany vitsy zany na nahoana am'izay rehefa le lasa le iza moa izy zay moa lasa niova ny anarany tsy tadidiko ny Rosalinda rehefa avy eo am'izay tsy Rosalinda zay moa ny anarany tsy haiko moa ny anarany mba nanahoana am'izay moa ny toe-potsika tam'le niona am'izay ary izy rehefa lasa olona vaovao sy le vehivavy nampijaly azy na nahoana re dandandandan fanena am'izay tadidiny io akia io mihitsy ataovy am'izay teo am'izay le nampinana amin'ny fotaka am'izay le nalatsany tao anaty fotaka hoan'ry am'izay io zay mihitsy ry marimara ataovy malala ny anarandry mihitsy ampinano tsara mihitsy mandainginareo raha tsy nanao an'izany tamin'ny jery andreny nanao sa tsy nanao an'izany de nareo ve mieritreritra hoe faly be jesosy am'izany hoe hay mahay mamaly faty be le kristianina hay tena hay mihitsy le mamaly faty
de ataovy ndraiky hoe tsy marary ny ainareo rehefa mijery film ka hoe fofoana ny rôle ban marary mihitsy ay fofoany Van Damme ban fara ataondra lantira za mihitsy marary mihitsy ny ainareo am'izany fa lazay avokoa nareo tsy niara-nitsangana tamin'ny Van Damme rehefa niady tamin'ny Bolo izy resiny am'izay fa fona fa aloha zany ny azahonareo anazy aloha toritory temy mazava be ohatr'izany de hainareo tsangana am'izay Van Damme de nanomboka niala am'izay najambary farany tiftifira fa ianao koa nitsangana ataovy mahita am'izay ry Van Damme eo azay eo de farany am'izay Van Damme le alandakatsika de ataondra lantira ianao ko ohatrany tena manao mihitsy zany mihitsy hoe nioraka niaraka tamin'ny Van Damme ianao nisy sa tsy nisy zany inona zany ny filazan'izany ao amin'ny baiboly maninona ianao am'izany miombonota ianao sa tsy miombonota miombonota ianao sa tsy miombonota amin'ny mpamon'olona everinao fe raha baiboly ve ny famonon'olona misy fandatsahan-drangy ao anatin'izany ianao nakafy mihitsy hoe maty mihitsy na asiko mihitsy ary raha amin'iny koa ianao mikitakita zanako ataoko ohatrany Van Damme sy Bolo teo raha za mba atao an'izany zany ange ny olana amin'io hoe azokazonareo am'izay ve le izy hoe le risque ao anatin'le mijery zavatra tsy tokony ho jereny de zay le resantsika tao hoe le finoana de avy amin'ny zavatra tsy hita maso noho izany raha vao mijery le hita maso ianareo tafiditra ny antikristy na ny Facebook ary misy olona tsy apatoriny ty parain'ny andro misy tsy apatoriny Facebook parain'ny andro ao marary maso lazaina fariraka ny tondram-bavaka tamin'ny alina mivotony maso fa nararina ninona izy narary lalao Facebook misy sa tsy misy koa zany aza mandanga fa io Jesosy de manahoana antikrista sa manohatra an Jesosy sa faly ve Jesosy hoe ay ty zanako ty koa tandremo fa raha tsy voafehanao tsara ny teknôlôjia de izy no ifehanao zany io rehefa kelikely tsy hitanao zany eny an-dafy hoe apetraka ohatran'izao mihitsy ny teknôlôjia amin'ny maso de fa lasa iny am'izay sisany andehanana mandeha virtuel daholo ny zavatra rehetrarehetra anatin'ny zavatra mipetraka ohatran'izao risque be nge zany risque be zany hoe tena zavatra rehetrarehetra zany de fa lasa teknôlôjia na ny olo eny mikesy de fa masinina mandeha amintsika miteny zao ary efa misy manambady robot mivadiny atao tsara tarery Elon Musk zao manana an'izany de vadiny io tonga de robot io de heverinao hafaly an'Andriamanitra very mahita an'izany hoe lasa nanambady robot atao mariazy zay ty robot vavy ty zany tsofina rano de tsofina rano ianao zany iaina amin'ny mateza zany ve de zavatra finaritra an'Andriamanitra ve zany le teknôlôjia resantsika zany ny teknôlôjia rehefa jereneny amin'ny lanitra de tahaka ny tranokala de ny tany de tahaka ny inona moa tahaka ny lalimanga ka ny lalimanga de tratra ny tranokala de tsy hafa mihetsika intsony tadidinareo zao teniko zao tahaka ny tranokala ny teknôlôjia de ny tany ohatrany lalitra zay tratra ianao tonga de tsy hafa mihetsika intsony ao ny raisiny zany ny zava-mahadomelona amitsika miteny zao zany resaka te rehefa kelikely de izy vaovao langy any aminao zay tsy fantatra tsy hoe marina langy efa misy zao zany misy an'izany sarin'olona atao mifanoroka amin'ny teknôlôjia na ianao raha tsy mahalala tsiny tena izy ve io sa tsy izy tsony de tsy ho fantatra tsony zany zay marina sy langy fa ny marina lasa langy ary ny langy lasa marina zany iny hoe na le chat GPT io ary rehefa kelikely tsisy olana ala fanadina fa to de io fotsiny lalaovina tsy nianatra tsony ny ankizy tonga de tsatsa teo ato fotsiny tsikotsiko zay fotsiny de laza venao fa asoa zany raha ny problème malagasy eny tsy izy no mifehin'ny teknôlôjia fa avela mifezin'ny teknôlôjia izy zany malagasy zay rehetrarehetra tonga avany mba miborotsaboritsaka patalohany olona ye de lasa koa malagasy mba miboritsaka koa mipatalohany tsy fantany akory fa maninona ry zalany nanao an'iny mba manao tatouage mivazaha tonga koa ny gasy mba nanao tatouage de tsika zany tsy mahalala mihitsy hoe inona fa de mianatra inona moa zany filaza zany mihinana ambolony fotsiny de tsy haitsika mifehan'le teknôlôjia de lasa fehezin'lay teknôlôjia fa ny akamarony ao antikrista ianao arazara misy an'izany za moa tsy afa miala am'le hoe mandefa inona moa zany annonce aminareo ny alay miaramila ny Kristy de tsy nasiko mihitsy naray raha pejin'olona hoe vetaveta tsy fa gaga mbo midefily eo mbola mahita sary vetaveta ihany mo de fivarotana piesina motony ao gaga ianao fa vehivavy no mipotra ao tanjaka mo de le izy ke tena fanan'iny zay nresako tamintsika hoe langy any devolo ary en'le hoe nanao baolina hony tamin'ny finale de nisy vehivavy miboridana tampoka ny azakazaka teny amin'ny terrain de hoe ay sendra miboridana non zavatra efa programme reny
ary mahazo vola be reny le artiste hoe mody mandindeo le vehivavy de milatsaka tampoka amin'ny patalohany de nakariny dizinareo menatra izy fa hoainina be sy menatra zany izy vola be iny mibotsaka pataloha indray mandeha mety amina miliara ny azony fa ianao kosa fitsangajangana niditra tany aminao azonao fa zany teneniko zany fitsangajangana tsy zavatra azary zany amin'ny telena ray ary zavatra efa programmen'ny satanika daholo hoentiko aminareo eto indray mandeha mihitsy zany nouvel ordre mondial zany teny foana namana ho avy rehefa zoma ho hita masonareo hoe kay tena enjany zany ay hoe ohatran'izany ny famatorana isanandro fa programme daholo reny zavatra hitanareo reny ianao mody miakatra eo abrotsay tamika amin'ny pataloha am'izay zay lehilahy sendra nahita tonga de taitaitra daholo izy rehetrarehetra fitsangajangana amin'ny namanalina am'izay no mitranga aorianan'iny fitsangajangana zay tsy takatry ny saitsika mihitsy hoe enjana be fa inona nabrotsaka pataloha indray mandeha fitsangajangana oka zava fa tsisy zavatra kitotoana ny satana efa vita ny kalama daholo hoe zao ny anaovanao azy rehefa miakatra anao mody manao tamiko ohatran'izao am'izay anao taitra am'izay ny filan'ny lehilahy rehetrarehetra lozany vadiny ao aorianan'iny zany ingy io hoe fa ianao tsy malala fa hoe tsara kio film seria mety akio seria film tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny mandeha eo aoka ny zavatra rehetra atao ho fampandrosoana atao inona ny zavatra rehetra ho ny tompo de rehefa mijery re rahalahy jery hoe mampandroso ve sa tsy mampandroso le izy mazava amintsika koa hatreo de raikitra am'toy ihany zany le hoe rehefa ao am-piangonana mila fifantohana ajanona zay zavatra tsy mampifantoka ao am-piangonana mivaravarakely atao avoavo ezana eny ko tsy vezivezena be loatra rehefa manomboka ny liturjia akatona ny varavarana mba tsy ao anatin'ny liturjia misy zazakely mivezivezy na olon-dehibe satria manaitra n'lay atao hoe fifantohana fitediavana fantatry mantsy ary fantatry ny tompo fa te hiverina amin'ny fifoazana tena le mitady an' Jesosy tsika tsangano ny tanana zay manirana zany zay pastera tena te hiverina za rahalahy tena nahita hoe tena tsy nisy ohatran'izany fifoazana za tsy miteny hoe ny hafa tsy izy fa zany fifoazana FPV matany mpiandohany zany tena zany hoe vao miditra ianao tena eninao zany Jesosy miasa zany tomany ianao vao miditra eo dada torisara be zany tsy mitsitsy aminao zany rehefa mandroaka devoly amin'ny anaran'i Jesosy avana zay taviala zany mahatonga devoly levilevina amin'ny anaran'i Jesosy tonga de mifitsaka daholo ny devoly ao am-piangonana tsy samy teniteny zay miteny tonga de ianao hoe zany Jesosy fa miasa torotoro ny fonao te hitomany ianao sao ianao efa mpitomanina mihitsy vao mitomany raha ibebakary zany inge tena mariny zany na ianao raha matsapy hoe memafy zany foko zany satria mebetsaka ny fandika ndalana samy manao zay tiana atao daholo tsika marina tiako be skopatananao pasteur tsy andavana na mpianatra izy tamin'ny araka any tena tiako be zay ary tiako henonareo mihitsy ny sampana rehetra inge ho samy manana ny anitra ho azy tsy tokony hifangalatahaka loatra tsy hoe rehefa misy sampana mampanao chorégraphie mandihy de hampandiko ny sasany misy sampana tena nataon'i Jesosy tsy hampandihy mihitsy tena hira-panahy ny ilan'i Jesosy azy aoka zava mihitsy amin'ity Facebook ty zany tena netsony Jesosy andreo sampan'ireo hisarika ny olona mihitsy hoe hira hisarika ny olona amin'ny fanahy tsy hoe rehefa tsy mandinga ianareo de tsy tian'ny olona tsy zay le izy fa tena mety hoe hisarika ny olona mihitsy hoe anao andreny hira-panahy ohatran'ny fiefireny hitarika ny tena milaza aminao fa ny olona tena tia mihaino fiefy sy hafafisy reny tsy fiefireny ny olona tena matanjaka raha-panahy reny so nareo tanora miteny hoe ny anay sy tianay raha tsy mihetsiketsika ianao mety mihetsika reraka eto andrano fa tonga any an-tranonao tsy tsaroana ntsony zay tao am-piangonana tsy nahazo hery akory ianao fa reraka fa raha te hisitona raha-panahy tena le misitona ny reny hira zay raha rehefa nisitoana ny resaka hoe tsara ny eo rahalahy tontolo raha-panahy orika mihitsy ary namerina zany intelontsika orika mihitsy no ampiasaina rehefa mitendry hafa mihitsy efa nyresaka an'izany indroa teto zay mbola misy taona ho asantsika lanto randrenatoandro anazava amintsika an'izany hoe manahoany zany feoana orika zany tena mba faniriny zany vao miditra ianao tonga de feoana orika ny manianao tsy maninona na misy an'le anareo ve le tsakatsakatsoko teneko zany misy mantsy le atao an'le oatra mipopina be ohatr'izao le orika be taloha reny tsolana fa hafa mihitsy ny fekira enonao mihitsy hoe mananina mihitsy mifonao te tomany a Jesosy zany hiranao zany to de mampitomamy fa zao ke tsy mampitomamy mihitsy na mihaino hira ary zao hoe mahafalifaly mifofotsiny tsara zany mitsinjaka zay mianakavy fa miala voanao tsisy voarainao azonareo ve zany ny resaka zany aoka azava tsy hoe rehefa manao ny fanaon'ny olona tsika de mandroso ny fiangonana tsy zany mandroso ny fiangonana ny fiangonana tena mandroso de hoe mitafaray am' Jesosy tena eny hoe misy herim-panahy zany zavatra ataoko zany
tianao a Jesosy tena androany aliakoa aketo aminao amin'ny alalan'izany hira zany tena henoko zany fiainam-panahy zany za de nitezana misy tamin'ny alalan'ny fifoazana hira-pifoazana ary efa nijoro vavolombelona taminareo aza fa mikikika mihitsy satana atao anaty koa vao maheno saotra sy dery tena tamin'izany izy de vola tsy tiako zany hira zany vao mandeha reny hira mitsimika eo an-tanimbolonao fantantaran'izany taminareo mandeha reny hirany ataony reny hira hoe manomboka ny reritombo tonga de mitsangana fangino mangino tena fa tsy mila zany hira zany azafady fa za mihitsy natao le devoly tsy laiko mandoro anay zany fa mandeha am'izay ny hira sasanao fa tsy raharaha ny devoly io fa tsaroko fa intelo zao namerina an'izany teto androany raha tady fiainana ara-panara laha verena mihitsy am'le andoharano tena le hoe enao mitady reto tanory reto volavolainao am'izany reo fa tena tsara fa za koa tena mandihy rehefa tonga amin'ny fotoana andihizana hoe azo ny ara-panahy feno fanahy am'izay ny olona iny latsaka amin'ny fanahy ny fanahy am'izay ny manetsika anao andihy te raho Jesosy sotra Jesosy tiako anao hoe ambony ny tanana za faly be Jesosy fa ao anatiko ianao enao hoe faly amin'ny fanahy ianao fa tsy hoe mifaly amin'ny nofo aza tino tsy filany nofo natao am-piangonana fanahy ny mandihy ao de ianao zany rehefa mandihy na midera de eno hoe aloha za midery zany ve midera amin'ny fanahy sa midera amin'ny nofo azonareo ve zany teneniko zany midera amin'ny fanahy sa amin'ny nofo za mandihy zany ve tena inona masofafiny am'izany za mandihy zany le nofoko ve sa le fanahy ao anatiko raha mahatsiara ohatra ny tena filana kosa zany raha ka de ajanoko zany satria tsy filany nofo te am-piangonana fa raha reko mihitsy hoe tena fa io rehefa milatsika io fanahy tena mahay mandihy nareo tena mahay misy fidiam-piana tena hitanao mihitsy hoe faly ny foko te hitsotra ihany sy mafy a Jesosy za koa faran'izay tsy mety amiko mihitsy koa reny hira-pivavahana vadibadiky ny olona hira hafahafa reny misy tsy haiko aloha fa mba manitsy ao ka zava fa tsy nareo no namorona an'le hira de aza hovainareo am'izay tianareo le hira ohatra zao hoe misy hira zao tany namorona ny rado sy ny mpanoratra azy tena hafa mihitsy ohatra hoe ry Jeso mpamonjy mala ohatra le hira indretony ahoana moa ponao fa misy raha misy zay manka zay zao ny namorona an'le olona anazy de zay ny namezan'i Jesosy l'inspiration tonga avy any le artiste malaza yo avadika ny Jesosy mpamonjy ry Jesosy mpamonjy malala indreto ny mpanomponao raha misy izay mankala de tsano fa manana nanao endre Jesosy fa na Jesosy ary gaga am'ireny hoe fa angamo zany namoronako niniriny tena marina nge zany teneniko aminareo zany misy hira zao tany tena tsy nety tamin'ny sofoko mihitsy tsy zany hoanina fantatra hoe mahay mihira le artiste vehivavy io fa nataony ohatra ny gospel fa hafa zay le hira de ho zay tsy zany tsy zany raha tea hira nareo de aza nihiran'olona no vaina amin'le itiavanareo azy satria Jesosy enganery Jesosy Kristy avany Nazareta mba tsy hisy ato tany nanandrano ka hita hoe nihirany CFF rangaho ataonay rapy am'izay tsy herinatsy na marina zany na enganeka tsisy teny hoe tena le hira mifefy indro apetrako aminao ohatrany tiako kokoa ny raha atao gospel indro apetrako amina za tovy fiainanjany fa na ny tompony aritomany ray andro any marina sa tsy malo zany resahako aminareo zany raha teanao ianao de mamorona fa tsy nihira fa miforoniny Jesosy amin'ny namoronany azy ny mbola etsianao reo efa nataon'i Jesosy amin'ny lohan'ny avy ty hira ty tia nanaovako ny fekirany de tsy tsika ny manovana azy mazava aminareo ve zay mazava ve zany tompoko fa ny tena an-tanorany zany hoe tsotra ihany manontany hoe inona pastera ny di tiany Jesosy tsy tiany Jesosy aza manontany anahy zany ho anareo fa to zao fotsiny ataovy ny ety atany ho tahaka ny any an-danitra baiboly ny teny an'izany fa tsy paster José de andramo hoe manaova ho asekosy nareo Jesosy Jesosy de zao ny ety atany ohatry ny any an-danitra de efa namerina an'izany injato teto hoe de antan'io Jesosy hoe Jesosy Petera nareo koa ve sao mba manao an'izany osekosy Petera avie eto atsika miaraka amin'ny FVM Petera disco Petera Jone Jone andramo aloha fa itena rehefa naverina foana tsy maninona na mbola verina injato ary zany satria tsika tady tsy tonga saina mazava aminareo tady anaraka ny fanaon'izao tontolo zao loatra mantsika io
ary animba zavatra nareo raha tsy mitandrina Jehova no miteny zany androany fa tsy za animby anareo iarako faiziko nareo amin'ny jetlisy de hitanareo zany ranora tsy milatsaka zany tsony amin'ny taona de nareo alala fa ny rano amin'izany ny fanendehany eny an-dalana fa tsy volamena tsony ifanendaka nareo orinao de tsy volamena tsony no endahana fa rano fa ho anton'Andriamanitra ny orana amaizana tenin'ny Jehova zany enregistreo ny androany de endahana jereo fa maivaitsika satria tsika ny antenain'Andriamanitra mba hibebaka hitadindray no manao fanao zao tontolo zao loatra fezy ihany rahalahy fa sao de mihoatra mivaly tsika zaho tsy olana amiko na tsy tianareo tsony ary androany fa tsy no tianareo mety fa Andriamanitra ny malahelo hoe halako ny vavaka ary ropa-ratsiny tady an'Andriamanitra tsy milaza hoa hoe tsy mandihy zaho mandihy antanireo tanora fa mandihy tena mandihy fa misy balizy atreto le balizitsika tsy mihoatra an'izany tsika manjary lasa mihoatra ny lasa ny inona moa nofo zany azonareo zany mihoatra ny nofo fa mandihy tsika mandihy amin'ny hira fiderana de hira fiderana araka ny sitrapon'Andriamanitra de nareo zany manontany hoe Jesosy zany kosa ve za aloha za manokana de mamoaka ny hevitra tsy maninona fonarany hevitra za aloha mino hoe fa tsy mety amin'ny Jesosy ny sokosy tsy haiko nareo atsangano tanana koa zay manao hoe tsy mety amin'ny Jesosy ny sokosy sokosy Jesosy sokosy faharoa za koa mahita fa nikilalaka zany koa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra Jesosy nitsitsa Jesosy Petera za koa mino an'izany fa nisokosokotsy ninona koa moa izy teo kilalaka tokony zany tsisy amorona kilalaka evangelika zany tsika tokony tsisy amorona sokosy evangelika zany hevitro aloha zay aloha mba hiteniny hevitro kosa ndray mba tsy tenenako anareo mafy be zany teny zany fa mety any Afrika izy mety any izy mety ekeny Jesosy satria ny Afrikana mety zay mety aminazy misy zavatra koa mety aminareo tao Antananarivo fa mety tsy mety any faritany azonareo ve zany teneniko zany de Jesosy ny malala hoe raha ity de mety aminazy efa nanazava taminareo an'ity zavatra ty nge ho azahy raha Laliva Jaksa no nasaina namorona rege-pivavahana de ozy hoe anazy zay de aza tsaraina am'izay izy fa zay ny anazy fa nareo rehefa tsy namorona rege de rehefa tsy nareo fa aza mamorona nalaza tamiko atao raha Laliva zay koa raha ngamba amorona rege ozy ny tanora doko mba anaotsika tanora jeto Jesosy hoe fa nga moa zany nareo koa lasa mpanao an'izany azonareo tiako tenena am'izany fa satria raha Laliva tany amin'ny rasta niova fo de ozy hoe ty mba tiako hiantsona ny rasta de izy natsona ho am'izay de Andriamanitra manana ny fanekeny hoe mety amiko zay fa raha za paster José Alain hoe ndeha koa mba amorona fa malaza izy de za koa mety ho gaga be Jesosy hoe fa zany ara ve namoronako amin'ny paster ty zany ve ny atsoko anazy azonareo ve zany resaka zany ohatrany hoe lasa nangina be ho anareo liana ve sa tsisy telomana rano mihitsy ve le resaka ka zao mantsinge plus baranahana ny fivavahana de nareo ihany ny angatsika orinao ny zavatra misy lalànany sy mifepetrany no matotra indrindra Jehova Andriamanitra namorona ny tany de namoaka ny dity folo nasiny hoe reto ny dity raha tiako ateza mpamorona jiro namorona azy nasiny dity mpamorona latabatra zay namorona tsy maintsy nanisy ty mifepetra miara raha vao mandeha am'izay ditsika tsy mandeha am'izay lonina noho zany raha mitentsika hoe anangana natao hoe anangana de hoe misy fototra iorenana ao anatiny ao sady mahazo ny tanora sady mahazo ny beanitra mahazo ny atonontonona dikan'izany zany samy tsisy very reo zany izy ka raha Andriamanitra fanany de tiavina de mila mifantokotsika mifanatrehan'Andriamanitra hoe eto zao Andriamanitra hiresaka aminao Jesosy hivavaka aminao de tonga eo ianao de mififantohanao na any an-trano ianao akatonao ny trano de akatonao koa le fanresaka hoe akatona koa mivavahan-tsaina zay le hoe akato le Matthieu teo hoe akatony ny varavarana zay le varavaranao varavarana roa varavaran'ny trano idina varavaran'ny saina idina de zay le niteneniko anao hoe raha hitory-tena ianao ka tsy nikatona varavara-tsainao ohatra hoe za avy niady mivady de mivadiko mety masika ohatra tonga eto hitory-teny de lasa ny vehivavy rehetra ianareo vehivavy tolo de masika daholo mihitsy masika velona daholo zany tsy itiavan'i Jesosy ianareo de izy ny tompo hoe za tsy nampitondranao an'izany fa nivadinao ve anasika de ny vehivavy rehetra lazainao fa masika daholo tena misy nge zany ny olona ao an-trano manahira anazy laza efa mimpindretra nanao an'iny daholo misy tsy misy koa zany satria nanina vavahan-tsainy tsy nikatona
tsy nikatona fa rehefa ivavaka mantsy akatona daholo mivaravarany omby hoe mpiandromby ave informaticien zao akato fa misokatra mivaravarana ray ty hoe tady an'Andriamanitra aloha zao eto zao fivavahana tsy hoe za dokotera hoa ka ny asako any hoe ianao marary kibo ina namparary kibo anao sao de ninana vomanga na ninana mangamanta ay ty ary zany paracetamol na maraina paracetamol atoandro paracetamol hariva dana mihinana an'zany sao raha tokonody tonga ty ampiangonana satria za dokotera mpiandry de mampiditra akanjona mpiandry de anao asa amle marary ianao ty marary inona sa io ngamba voan'ny voakanina ay sao de ninana manga marikivy ay tsy ninana raha izany mba hasitrana ny kibonao ty paracetamol hoano maraina hoano atoandro hoano hariva gaga le marary hoe fangamola sa misy paracetamol koa resana ty ampiangonana satria tsy nikatona lay vava-tsaiko de eo vao tonga saina hoe kay moa zahay moa kay mpiandry moa zao eto fa tsy dokotera ndray aloha nyresahana eto dikan'izany miresaka dokotera ndray eto azonareo ve niresahana am'zany fa azo atambatra izy raha hainao tsara satria misy varavarana be dabe eo de hay tsara manambatra hoe ty apiko an'le dokotera ato apingo an'izay tonga de mivoaka tsara mety be zay fa ny akamarotsika ndraindray tsy mahay mampiasa an'izany misy zavatra mbola tsy nikatonao de iny foana ny sokafana avy nisy zavatra very tany an-trano tonga izy mipetraka moto very mipetraka izy tsy miditra am'sainy ny toroteny fa le moto very foana no ao anatin'ny lohany ao de naninona zay ny sainy tsy nikatona zay ny sainy mazava amitsika ve zay ao tsara vetsika Andriamanitra de fanahy zay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy ny fanahy ilana finoana ny finoana de arak'izay avy amin'ny toroteny romanina fefa mamery ndesina sisinareo romanina firy misy an'izay ho an'izay nianatra lesona tamin'ny heriny romanina firy misy an'le finoana de avy amin'ny toroteny de avy amin'ny tenin'ny Kristy angana mamadika zay efa nianatra zay le teneniko hoe ozina rehefa renay zany fa ay zara manadina kely romanina toko fahafiry manangatanana zay mahita angakaingana nareo kosa ve de saitemy fa tsy mbola nampianatra an'izany tetisika andralako ametsika tehaka izy aloha ametehaka kosa izy encourageny romanina 10:17 noho izany raha te hanam-pinoana ny olona anankiray de mila mazoto mihaino toroteny fa tsy mijery vandamy masobolo mila mazety mihaino toroteny fa tsy variana amin'ny Facebook mila mazoto mihaino toroteny fa tsy variana amin'ny télé tsy variana amin'ny baolina tsy variana amin'ny fiainana zao tontolo zao zany raha te hitombo finoana raha te hitombo finoana raha lahary tanora havako de tsy misy afa-tsy ny toroteny sy ny filma masina aloha afaka mijery baolina nareo rehefa avy mihaino toroteny na tsy haiko avy fa aza atao loha laharana aloha le zao tontolo zao fa raha tsy zany ianareo reraka foana ny miara mila matanjaka de ny olona vokotenin'Andriamanitra rery ihany zany afaka mijoro miarika amin'ny fiainanao avy aorianao de afaka jerenareo romanina 10:17 ny toroteny de arak'izany hoe avy amin'ny tenin'ny Kristy noho izany teny baiboly zany mibazy ny finoana raha ty ahita an'Andriamanitra de ato anatin'ity zany ny fampianarana rehefa mampianatra noho zany tsy tokony isy ampianatra loatra zany hoe mihoatra ny baiboly zay zany aloha ny tena tanjona teny baiboly de ty atanako ty no atao hoe baiboly fa le telefona de arak'izany volazany fa telefona ny anarany azo ampiasaina anaovana recherche azo ampiasaina ny chat GPT fa ianao no mifehy anazy zany hoe tsy voatery ho marina foana milaza aminao fa mino de jere tsara ao arinao de andainga aminao am'izay chat GPT io zany fietsen'ny satana io ataony marina foana io marina manomboka akro am'izay anao de miankin-doha amiany information diso kelikely am'izay anao mijerevo tsara fa ho avy zany ifanaritsika de tena aminao tsisy mahay manao ny marina zany afa-tsy ny olona malana baiboly rery ihany zany lazaiko anao zany amoaka information am'izay ny chat GPT ny olona rehetra am'izany efa ohatry manipule ohatry ny robot fotsiny efa io fotsiny mitondra azy efa manaraka telefona teknôlôjia fotsiny am'izay de satana mibaiko azy amin'ny alalan'ny teknôlôjia am'izay rehefa kelikely ary de mifaniriny satana de azo commandina amin'ny alalan'ny titsika mianakavy ty any andafy raha manana telefona ianao de mandalo de miteny ny telefonanao hoe tank ao misy mpivarotra kiraro ianao amin'io le vao nanao conversation mihitsy za le tsy mba tena tiako mihitsy reny Adidas reny de mamaly le Adidas ohatran'iny le ohatran'izao ray sy ny Facebook am'izay iny de fantany ty Adidas ianao de vao mandalo mpivarotra am'izay ty izy tank maneno inona ary zany ao le mpivarotra Adidas ay ato le izy de fa commandina fotsiny ao am'le Adidas eo zavatra misy zany mitsika miteny zao gaga hoe ahoana moa ny nafatara amin'ny Facebook an'izany renseignement zany hoe za ty hivavaka za ty mamaky tenina
ty sary a de avoakany atao anatin'ny te reto ny zavatra tianao indrindra zay arazoko tsara hoa zany collecteny zareo daholo ny momba anah rehetrarehetra tena marina nge zany ho alainy io daholo ny momba anao rehetrarehetra de anao zany am'izay fa zavatra manipulena sisy atao ohatran'izao sisy zay ny teneniko anao ny antikrista tsy lavitra fivireny ampelantananareo reny izy de fampitandremana zany ty androany te tandremo fa ho manipulenao am'izay tiavany anio anao eto anao fo programmeny sisy eto anao matory eto anao tsy apatoriko anao androany fa hiary tory satria tory teny anao rapitso de ataony zavatra mafinaritra be ianao sy ty film zao de alefany eo tapitra anao de aseho indray tiako misy jery indray aritra ny tsara koa ty zany a tapitra iny ko misy ay ohatra ny tsara koa ty sisa de atory a rehefa aveo a ty sisy tapitra iny ko misy ay tena farany ty sisy farany a jirena le rehefa miray am'y roa maraina tonga maraina mivindina ny voamasinao a ananina ny arytorinanao arim-bavaka tamin'ny alina nefa nanao alininona moa zany filaza zany alo amin'ny facebook de zany nge natonga anapy anareo hoe ny facebook le hay fa hoa de mitovy am'le ohatran'izao hoe zao jerevo ny hay fanareo am'le facebook e tsy hay fa ve zao hoe zao ao an-trano de nareo mamaly miondrika ao an-trano de eny an-dalana de peraka kely de sangana kely de atrao am-piangonana ary de zay ale rehetra de f miondrika amin'iny am'izay de satana tsy mitraka ato ihany aloha za ngefa tratra matova mba miteny tsy tadidiko hatramy hoe mivadiko moka teo akaikiko teo izy nalahelo oatra amin'ny zanako tsy tamin'ny papa mihitsy ka papako variana amin'ny hay fa loatra atiko fa adinao hatra amin'ny ankonanao rehefa tena io azonao ve zany teneniny zany de mila mitandrana zany tsika mila maninona hoe tsika oka zava mila maninona hoe tsika raha tianao voafehanao zany vahaolana ianao mametraka za mizoka hatramin'izao no miconnecte miala eo de tsy miconnecte ntsony tonga de ianao mametraka anazy fa aza izy no avela mametranao fa raha izy de sitraneo anao parain'ny andro marina nge zao lazaiko aminao zao hoe fa ianao mametraka hoe eto katreto raha izay ao kazava koa reto fa valim-pantanina manaraka reto andrain'leo kazava am'izay ara fivoazana no manovany zao tontolo zao apocalypse 21:5 io le teny indro avoziko ny zavatra rehetra noho izany a tsy zao tontolo zao no manovany fivoazana zany de mila haitsika faharoa teboka manaraka ihany koa reto zany avy any aminareo reto a de za mamaly azy fotsiny daholo teboka manaraka koa de zao hoe tsika ry avana de mpanompon'Andriamanitra avokoa inona hoe tsika ataovy mafy inona hoe tsika rehefa atao am-piangonana de tsisy hoe patron de tsisy hoe mpiasy de tsisy hoe satria za iraka de za supérieur anareo de tsisy hoe za koa iraka de zany mandidy sy manapaka fa mpanompo rahalahy jerevinao tsara Jesosy Kristy a nisy taona nalany ny akanjony de nidiny izy de ny sasany ny tongotry ny mpianatra de ilaza hoe za nampampianatra rozy izy manasa ny tongotrareo ianareo koa mba maninona ozy izy mifanasa tongotra ao am-piangonana kay a zay teo lehibe ny kely indrindra ny iraka zany ny tena mpanompo indrindra ao am-piangonana de ny pasteur mba tenenao zany ny pasteur nareo fa sa de tsy fatany zany so de neveriny fa lasa patron izy le fa pasteur so de neveriny lasa izy mandidy sy manapaka fa tena mpanompo za nge zao manompo anareo hoe raha sakafo nge zao de nareo zao le mipetraka ampinaniny e de za zao le mpamahana iza zany zao le lehibe mba manontany iza zao le lehibe le mampihinana sa le ampinanina sakafo misy tsy mahay an'izany matsy a misy le lazay fa hoe le lehibe marina nge zany hoe zany hoe le lehibe pasteur de le mampihinana satria zazakely le fahanana fa lazaiko anao a fa na le mampihinana ary de mbola mpiasa an'le ampinaniny satria mbola maninona fano izy zany ampinanina fotsiny eo noho izany zany ty zany a lehibe satria izy ary a mbola ajaina izy mbola trotrony mbola loloaviny izy rehefa hoentina ianao mbola miloloha anazy ny akoha raha hono entina maninona moa izy zay aza miady vitana amin'ny akoha moa fa hoentina ry izy mbola loloaviny tanao zany lehibe tika zany nareo nge zany zao lehibe noho za satria mamana ty rahalahy ny teny a ty ny teny everinareo fa tsy mandreraka movele miteny eto e tika nareo tena mampifotsaka daholo zao rehetrarehetra zao rehefa miteny ela be eto ianao e eninao mihitsy mazava amintsika ve zany noho izany a zay teo lehibe indrindra no zandriny
de manomboka eto ka hazava fa ato am-piangonana tsisy hoe patronao de tsisy hoe mpiasanao ny ato, samy mpanompotsika mianakavy. Na reo olona miandry vavahady tsy reo raha tsy mpiasa anareo reo, mpiasa am-piangonana reo fa tsy mpiasa atsika. Dikan'izany a tokony hifanaditsika rahalahy. Za mba tena tiako ahitsy mihitsy, za mba te hananatra mihitsy ndraindray hoe o rahalahy le mpiandry vavahady a tsy mpiasa anareo akory ka hoe baikonareo hoe zao rahalahy aty zao, avy alao izy ao patron amin'ny asany, ajao izy fa izy koa raha tsisy azy eo a tsy mivamy varavarana. Azonao ve zany? Raha tsisy tsika ao a tsy mahay an'izany hoe mena voninahitra zany e. Tsika raha vao mahazo voninahitra sy de tena tsika no ohatrany lasa tena ajajaina. Fa ny tena marina ange zao mpitondra fanjakana mpanompotsika mianakavy e. Tena manompo ny vahoaka malagasy izy, mpanompo malagasy zany mihitsy. De raha ny tokony izy a de nampiandry vavahady ary tena za rahalahy antany reo fa tsy mbola nanevatevandreo zany a. Tena mahazafady rahalahy, masuka andeha kely vao hita saotra betsaka rahalahy, tahiny Jesosy ianao. Tena ajaiko satria fantatro hoe reto zay samy mba mpanompo zay. Za izy manompo mamavaravarana, za mpanompo avy ny toro filazantsara. Raha mahay azany tsika de ahay ifanaja manomboka eto. Azonao? Raha mba mamafatrano re le mpamafatrano ambony, aza inina itsahana re le zavatra mba ny sasany tsy hoe nareo moa fampiasa fa mba manadio indray nareo e. Azonao? Fa mba mpiatrahinao amin'ny toerany hoe izy avy mamafa de itsahana. Raha tsy maintsy andeha anao manaova azafady 900 mihitsy raha azo atao. Azafady afaka mandeha eto ve? Eny eo. Ay de mba tsingitsingimy fa tsy hoe afaka mandeha fa fitetahako eto zany anisy tany eto. Mazava amintsika ve zany tompoko? Le zavatra atorana renge de toetsaina kristianina zany teneniko zany e. Toetsaina kristianina zany. Tena tsy piasa atsika mihitsy ka hoe fa itsara izy moa fa iny asany. Ajao izy rahalahy. Tena ajao. Tena tiavo reo. Tena miteny aminao androany fa mitovy karama amiko reo. Mitovy misy mikarama be lavitra noho izao lehilahy hitanareo zao reo. Te laza zany tsy piasako mihitsy reo. Za rahalahy tena te tomany andray mety atsika tsy mifanaja. Tena mahatsiara hoe alors angamba ohatra hoe te hanao zany izy alors angamba verina any amin'izao tontolo zao mihitsy raha tena hoe samy anao fiainana jetilisa. Fa tsika zao ato am-piangonana de andaontsika ifanaja. Tena ifanompo ahoana rahalahy, manino moa fampiarabavy mifamezam-boninahitra, ahoana rahalahy, ahoana ranabavy, ahoana tsara ny atao. Fa tsy kaiza izy zany e. Aiza zany e, tsy zany. Mba tena eo akaikinao hoe ahoana rahalahy na ahoana ranabavy alefa. Tovy ranabavy kosa ve de rahalahy vehivavy io e. Ahoana ranabavy raisy ny tanany ahoana ranabavy miarabanao. Tsika koa iandrasa aloha nge. Nareo za mpanaovina de manao daholo. Nareo koa ve tsy mahita nandray tsika koa nandray na miara-mipetaka ohatra mifampiavinavina zany nandray. Ndraindray hoa samy miara-mipetaka eo ohatra tsy mifankahita ohatra samy fa ekeko aloha le maka concentration tsy mifampijery. Fa raha mba tonga amin'ny voalohany nge tsy de mampanina aina aloha raha mbola tsy manomboka e. De zao mbola tsy nira mba ataovy ihany ny mpanarika zoma mba iriko manao an'izany. Raha tonga eto anao ohatra amin'ny ray sasany miditra amin'ny roa tsy mahafaty mahoana ranabavy. Miarahaba de mba mifafitsikitsika. Tsy maninona misy banga kely mba asio ihany ila ahoana ranabavy. Tena mahafinaritra zangena teo prala zany e. Na rehefa tapitra de ahoana ranabavy nahafinaritra amin'ny fiarahana. Mba mahafinaritra nina zay fotsiny ary fifandraisana ngeny dikan'izany e. Fa naniketsika na tonga de mifampivindavinda be eo avy fotsiny tsy mifampijery izy ary ty akaiky ty. Aveke tetika ikara perline androany sy ndretraretra. Mazava amintsika ve zany? Ok zay azava. Ao tsara. Manaraka. Point manaraka. Raha le teo zany de fitina de mpanompo daholo tsika ao am-piangonana. Galatiana 3:28. Vadika tsika. Io zany ny afisan'ny nofo sy ny afisan'ny fanahy. Le teo point manaraka de baiboly no tsara ampiasaina indrindra. Salamo 47 misy azany. Ao point manaraka. Ny finoana no miteraka fahagagana. Fa tsy miandry fahagagana voana mpinoana. Tsy mitovy koa zany rehefa manam-pinoana ianao de ahita fahagagana. Raha mino anao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Fa aza miandry fahagagana. Marina fa mety hiteraka finoana amin'ny fahagagana fa zao ny fahagagana matetika mety tsy miteraka finoana maharitra. Satria raha vao miandry fahitana ianao vao ino de lasa le miandry fahitana. Za Jesosy tena raha mahitanao mihitsy de ino amin'izay Za Jesosy raha sitranonao eto de ino amin'izay Za Jesosy raha manan-karena eto de anompo anao amin'izay. Zay le diso zay. Efa nahitsika teto zany diso zany.
raha marary ianareo tonga eto zao na manana olana aza miteny hoe rasitranonao a Jesosy dia hanompo anao fa zaho atao hoe Jesosy za hanompo anao na marary na salama zany ny tiany Jesosy indrindra mazava aminareo zay manjary lasa ohatrany hoe inona moa filaza zany ohatrany hoe lasa manao hoe raha tsy ataonao an'izao na Jesosy dia tsy hanao an'izany fa zao manompo foana n'Andriamanitra mazava aminareo koa ve zay ka ny finoana no miteraka fahagagana mila mino Jesosy za mino anao marary ny kansera tsy hoe raha sitranonao ty kansera ty dia ino anao Jesosy ka ianao zany tsy ino anao azy ka aiza ary nanasitrany an'ilay kansera fa rehefa mino azy ianao dia ho sitran'ilay kanseranao zay ny mahakasika an'iny dia nareo mitady ny verset mahakasika an'izany point manaraka ihany koa dia zao hoe mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra dia hanampy ianao ny zavatra rehetrarehetra fa tsy andry ny zavatra rehetra manampy vao mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra mazava aminareo koa ve zao zany fanazavana izany zany hoe ndana foana mivavaka aloha na tonga amin'ny fanasitranana na tsy tonga ndana foana aloha ka tsao Andriamanitra ka tsao rahalahy dia ho hitanao fa hitany voninahitr'Andriamanitra ianao aoriana kely ao aza miandry ny zavatra rehetra ho avy ao aminao vao mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra ina ihany koa ny tsara ho fantatra aty am-piangonana mazava ho azy tsy antso marina natongavany Jesosy aloha fa ny mpanota hibebaka dia mila ampianarina koa ny fiangonana hoe marina eto zao mety tsy azo hitondrana pataloha fa indraindray misy olona mety tsy FPVM mihitsy izy dia mba tonga eto izy hivavaka dia ny hanovan'iny ny tanjon'i Jesosy eto ianao le efa pino eto no maneho aminy an'le modely tsy mila mitemby anao fa hitany hoe ao tanàna andraiky tsy manao pataloha ny vehivavy dia ao aoriana izy rehefa makaty fandromy fanteliny dia tsy hanao pataloha tsony izy fa raha vao tonga dia vao miditra izy teny hoe esoro ny pataloha anao fa tsy hanaovana pataloha dia teny aminao izy teny hoe dia ataoko aiza ary zany ny pataloha tsy pataloha ave zany makao aminareo fa efa zavatra nisy zany teneko anareo zany nanao fifadikanina ho azy teny amin'ny toerana anankiray tany avaratra tonga dia nitenen'le diakônina fifadikanina mandeha amin'ny radio mazava ho azy misy olona tonga ao tsy FPVM tonga dia nanitsany le ina moa le fifoazana atao aminay tsy azo hitondrana pataloha dia nakany aminay sy tamin'izay zay sy pastera hery nampianatra na alahelo le olona pastera Josial za nge tsy avela le olona amin'ny pataloha dia esoriko dia alako aiza raha amin'ny pataloha kozy izy dia anao inona dia natsony hoe le diakôna hoe sao alao izy aloha amin'iny fa iny mbola fantany mazava aminareo zay ampianatra anareo ny teknika indray mantsy eto Jesosy hoe ahoana le ahafana misitona an'le ondry any ivelany jerenareo tsara nisy vehivavy Jesosy mipetraka teo amin'ny lavadrano iray niala avany ty vehivavy anankiray atsaka Jesosy ve ny teny tamin'le vehivavy hoe avaiza moa ianao zany ry mpivarotena avaiza ianao zany nisy an'izany ve tao anatin'ny baibolinareo fa ina raha ny tenen'ny voalohany teny mafy ina tsara le ny teneny fa naninona raha ny rano no ny tenen'i Jesosy tamin'iny aloha fa tsy ndresaka zavatra hafa izy aloha zay mihitsy satria izy taiza teo ampatsakana dikan'izany rehefa hisarika olona koa zany rehefa hitona olona rehefa te handresy lahatra olona dia resao amin'le zava-misy izy aloha zay vao mitsarika ianao amin'le tianao atongavana azy manontany ana foanareo ahoana pasterina rehefa mitoroteny matetika ohatran'izao malina se ozy tsotra ihany nareo nge mitoroteny dia zavatra tsisy azony olona raisy na ohatra nitorianareo any ka tsy liana amin'izany le olona vitim-piainana miakatra zao ny fatany dia fatany koa zao ny jiro sy ny rehetra zany ny fatany ka rehefa mitoroteny ianao dia ataovy mifandraika amin'ilay zavatra toriana mazava aminareo hoe zany teneniko zany ohatra nisy olona tonga ho teny aminay indray mandeha nitoroteny tsy tamin'izany mbola sy tao Amboamandroso zany teny amin'ny fiangonana tarina rehefa nitoroteny dia zao nataony zay moa zany zay avy any France io dia hitanareo ny Tour Eiffel zay nitsangatsangana teo amin'ny Tour Eiffel fa taloha natongavana teo amin'ny Tour Eiffel dia nandeha zay tamin'ny fiaranay zay Peugeot zay le fiaranay fa izy io nicoince le fiara dia izory vavim-bela fa rehefa nicoince le fiara dia rangataka tamin'i Jesosy hoe mba atao velona Jesosy ty fiara Peugeot anay ty ho avy ao amin'le Tour Eiffel fa nicoince be le izy dia avy nandeha nefa zay teo amin'ny Tour Eiffel naka sary voninahitra ho an'i Jesosy fa zay nahazo sary teo amin'ny Tour Eiffel zay dia nitory teo izy tsisy nitehaka ny olona tsisy nefa mivanaka fotsiny olona nijery dia ozy izy hoe ary manina ny olona teo aminareo sady tsy mitehaka ny tsovariana be izy hoe ka normal be fa ohatry ny ombo mijery flora izy mianakavy satria nahoana na le Tour Eiffel tirenao tsy fantany
zany any koainsaresanao zany tsy fantany tena anao pesosasena tsy fantany zara pastera tsy mahazo an'izany ny tena anao nalefako ny clim tsy fantany tena koa anao sikafako ny vitika elektrika aika voituranay ve azy elektrika tsy fantany zany tsisy zavatra andresanao teo jusqu'à zay ta tsisy fantany de normal izy tsy hiteka sa tsisy azo satria milaza zavatra tsy fantany ianao azonao ve zany teneniko zany e dikan'izany a raha hidina ty ambanivohitra hoe ianao de tokony nalala hoe ny fantany aty zao sarety fantany aty zao tsisy vereo centralisé ny saretiny tsy mifantany aty zao a tsisy tour Eiffel aty de rehefa miresaka ianao de miresa am'le zavatra fantany mazava aminareo ve zany teneniko zany e fa tsy any ianao jova tsy hampianatra ianao ka hoe tsy ohatrany tour Eiffel any alavan'ny toriteny tsy ohatrany zao tour Eiffel ary tsy hitany masony ka tsy fantany akory zany hoe ohatrany tour Eiffel lay zary zany sy ny sisa rehetrarehetra mino fa azonareo am'izay ngamba le tiako atongavana miresaka amin'ny ambanivohitra ianao de mitoriteny amin'ny ambanivohitra raha miresaka amin'ny directeur de mitoriteny amin'ny directeur miresaka amin'ny tanora de mitoriteny amin'ny tanora zay ko fa nampimeny fanresaka an'izany taminareo fifoazany hoe ndrandray oala izy a tsy taga niresaka amin'ny tanora avianao de ry havana malala dia lasa i Jakoba ny fanena tamin'ny Josefa fa rehefa niona ry zareo de tonga reo tanora reo mandrao manao oatra zao masiny de lasesa hoany te Josefa tena akaiza izy natamaritseo izy farany tsisy azony satria le miresaka aminy ohatrany tsy ry zareo le resahany de anao zany malala ampianatra tanora de mba osiny ny apôstôly hoe rehefa miaraka amin'ny ny inona moa izy le filazan'izay misy teny an'izay any e tsy rehefa misy an'izany hoe rehefa miaraka amin'ny tia de manao ohatrany ty izy inona tsara le teneny rehefa miaraka amin'ny Jiosy a de tonga tahaka any Jiosy de Jesosy rehefa niresaka tamin'le vehivavy ty izy hoe misy rano ve any aminao mba ho sotroko de fantatry le vehivavy zany eto apatsakany ianao ve Jiosy de angataka rano amiko raha mba fantatra ao mangataka aminao de tsy ianao tsony a tsy izy tsony angataka aminao fa ianao ndray angataka zany fa misy inona moa zany eny aminao any misy rano aty ka ary tsy mety ritra io rano lina mba ameo am'izany rano zany a satria rano aloha le resaka teo azonao tany amin'ny farany Jesosy manteny hoe ozy izy am'izay hoe andeha atsoko ny vady de izy ny tompo hoe le ipetrahanao koa raha nke mbola tsy vadinao zany ahoana ny lalalanao an'izany anaritsatso iny le raha vehivavy tonga de hoe andao nareo izatsy ny Messia andao lazaiko aminao a fa mivary tena ary nataona olona be indrindra nory Petera tamin'ny voalohany teno eo tonga de andao nareo fa zao Messia fa tsika efa nisy mpiandry 50 taona tsy mahataona olona mihitsy na ray ary azonao ve nyteneniko am'izany mahamenatra ane zany e dikan'izany a aza mifampitsara ianareo fa nampivary tena ary vao teo nandray an'i Jesosy andao nareo izatsy angamy Messia andao daholo tonga ny ray tanàna vahoaka be de ozy ny tompo mantsy mimpianany hoe tsy mila niny hanina hoentinareo fa manana hanina zay tsy fantatrareo ozy izy reny be ny vokatra fa mipiasa mivitsy mpivary teny iny vehivavy iny tompoko no nitaona vahoaka be tamin'ny fotoanandro iny laza tany zany te ilaza hoe azo ataoko tsy voatery mpiandrika izany vao mitaona vahoaka ho amin'i Jesosy aoka zava tsy voatery mpiandry tsy voatery mpiomana fa na olo-tsotra ary ianao tena afaka mitaona vahoaka andao hivavaka amin'i Jesosy fa ny olona hoa magaga fa tamina nompo sampy mahay mitaona olona kokoa no le izy lasa mpivavaka tsy haiko nareo natsapan'izany taloha aniky misy kakramora mahay angeky izany e ka soany fotsiny ndre tonga de afaka ny aretina zao akia mamiakolamena tena hainy mandresy lahatra an'io fa mahagaga rehefa lasa kristiana izy a ohatrany tsy mahay mandresy lahatra mino angamba fa mazava aminareo zany resaka zany a de noho zany a rehefa miresaka amin'ny olona koa satria tsy antso marina Jesosy aloha fanimpanota mba hibebaka midina mihitsy ianao miresaka amin'ny aloha manazava amin'ny rano ka ny tediavinao za mila rano aoka zay aloha azava manaraka an'izay ndraiky koa manangatanana am'izay nareo rehefa misy fantaninareo fa ohatrany efa miazakazaka be ny lera koa to anaty Facebook ihany koa amin'ny efatra sasany inona ihany koa ay ny fa ny atao amaraparaka azy de anareo mifantanina tsisa hoe ny zavatra rehetra de ilana fahendrena ny fahendrena nefa de azo amin'ny alalan'ny fitaria amin'ny fany masina rehefa mirotsaka io fany masina io endro azy ianao fahendrena zany de mifany masina no mamian'izany raha te hoendry ianao de mangatany hery mifany masina indrindra ho anareo tanora tena ny hery mifany masina mihitsy no angatahana Jesosy tena mba maniry ao taria mifany masina jerenao tsara tamin'ny Solomona ny vavaka de ny fany masina no nangatahany
Jesosy mefahendrena ndrotsaka tamin'ny Solomona ny fanamasina. De fanamasina mantsy efa nampianarina ianareo hoe Isaia 11 mivokatry ny io fanahy io. Ny fanahy mantsy de fahendrena, faherezana, fanahy fanoloran-tsaina, fahazavan-tsaina. Zany misy an'izany eo amin'ny Baiboly Isaia 11 nareo ao. Jereo zany. Salame 32:8. Zary ihany koa ny fanahy masina, mpanolo-tsaina amin'ny fanahy masina, manokatra ny vavahady-tsaina ao amin'ny fanahy masina. Fa ny olona taria amin'ny fanahy masina raha lasa nanabavy, tena feno ny fanahy. Rehefa manapaka zavatra na manao zavatra tena lali-tsaina sady endry be. Zaho any vanaka atao amin'ny Baiboly nahita ny tantaran'i Solomona. Tsy haiko na vatadidinareo ny tantara iny, ty ampatsivoko anareo foana. Nanapaka Solomona ndray mandeha vao nitondra fanjakana. Vehivavy roa ny tsarainy tao. Maty niteraka izy mirahavavy. Maty le zanak'le anankiray, le ray samy velona. Fandritana, anahy iny zanako, anaky iny anaky iny zaza iny zaka iny no niteraka an'iny andao entina any am-panjaka. Lasa ny entina tany am-panjaka ho tsarainy. Mpanjaka, zanako ty fa zano niteraka an'io. Maty ny anazy de nalainy ny anahy. Tsiry mpanjaka, anahy iny zaza iny fa tsy anazy. Fa ny anazy maty amin'ny alina. Poky, anahy iny mpanjaka, io mihitsy mpangalatra. Raikitra amin'ny fanjinjaka, anahy. Petraka Solomona teo amin'ny seza fiandrianana. Fahendrena ny nangatahany fa tsy vola mikarena. Tonga ny fanahy masina avany. Hoy mpanjaka, meo sabatra fa ho zaraiko roa ny zaza. Fanahy masina no niteny an'izany fa tsy iza moa, tsy Solomona. Ao na ozy izy Solomona. De atao inona ozy izy? Anontany anareo zao. Raha nareo ve maheno olona miteny an'izany, endry ve zany olona zany sa tsy endry? Aza milaza an'le hoe nampianatra aloha tsika fa tonga de amin'ny saina tsy miangatra fotsiny. Tsy endry zany e. Hitanao zany ny fihevitra ozy Andriamanitra tsy mitovy amin'ny fihevitrareo foana. Zany ny tsy tsaratsarana olona amin'ny zavatra zay ateneniny aloha. Fa misy zavatra mety tsy ho takatrao, mety lazain'ny pasteur Dada Randrena Toandro androany. De zany ohatra ny tsy endry dada ny teny an'izany hafahafa be ny teneniny iny fa za efa nitsara ny dada ohatr'izany re mandeha. Ohatra ny tsy endry zany zavatra ny teneniny. Fa miporofony Jesosy tamiko hoe ianao mihitsy ozy ny tsy mahatakatra. Zaho Jesosy tena za marina ny tsy nahatakatra. Aza mitsara mihitsy aloha zany raha vao olona tary amin'ny fanany eo. De mety tsy araka le eritreretinao ny zavatra teneniny aloha. Fa ianao eno tsara aloha. Zay ny maharatsy an'le mitsaratsara vetrany. Raha vao niteny zany ianao hoe midirany devoly Solomona. De izy Andriamanitra hoe manao blasphème ianao. Satria fanahy masina ataony efa lazainao fa hoe devoly. Mazava aminareo zay de zay tsy tsarana mihitsy aloha rehefa misy zavatra re. Eno tsara aloha le zavatra niteneniny. Teny Solomona ameo sabatra fa ho zaraiko roa ny zaza. Fanahy masina no niteny an'izany fa tsy hoe izy namoriny. Rehefa naheno an'izay le reny anankiroa, ho zaraina roa ny zaza. Ozy izy le anankiray manao hoe samy mihitsy ry mpanjaka, zara roa amin'izay samy tsy manana an'izay sio. Te ozy le anankiray hoe ameo anazy ny zaza fa aza zaraina roa zany ka hoe atao ki andry le zaza, hoe atao andry. Tonga de nitsanga ny Solomona de nanao hoe noho izany valo ny fitsarana, io ny reniny fa tsy ry anankiray ry. Enjana be le izy azonareo ve zany teneny zany? Izy raha ny tena reniny amreo. Le anankiray ny teny hoe ameo azy ny zaza fa aza vonoina. Fa izy raha ny tena tsy reniny. Satria maninona. Tanao zany raha reniny io tsy tena zany hoe zara roa any de samy tsy manana. Hita mihitsy hoe tsy tompony izy de tsy rarahany io na maty any ary. Zara roa fa le reniny nanao hoe hoe eto andreky fa tsy maninona na andevlevy satria zana ny tena naterana. De io Solomona hoe tsy mila tsaraina lava io, voaka amin'ny fitsarana, io ny tena reniny. Ohatran'le pozinareo teo mihitsy ny ray tanàna ny vanaka. Tena ohatra zany mihitsy enjana koa zany fa milaza aminao fa raha tsisy fanahy fahendrena fa nahery taona raha tsy vita ny tsaran'ireo. Satria tsisy nahitany tsisy afaka namarina ingiza ny reniny. Fa samy tena tena ry mihitsy. Solomona tao anatina minitra vitsy de namoaka hoe tia ny tena reniny. Fanaka ny olona hoe nalaza enjany io mpanjaka io. Tao anatin'ny ray mpimaso ny tsarany andreo enjany.
tsy fantany nefa fa nifanahan'Andriamanitra ny asa nampahenjana ny Solomona raha teo hoe asy rehefa tetehaka ty amty hafa ho anatin'izany fanamasina zany raha teo endry ianao zany de angatao ny fanamasina za tena misy taona henoko manapaka mihitsy fa tena amin'ny fanamasina reko mihitsy hoe fanahy no miteny zany fa nazara miaiky ny tenako hoe enjany ianao ty za miaiky ny tenako satria henoko hoe lalina be zany fahiratatsaina zany fa misy tena miasa za miasa saina rery mihitsy henoko hoe tsy isy fanahy masina fa miady rery zany fa raha teo endry de mahereza mangataka amin'ny fanahy masina de zay le toro lalana teo aloha hoe ny fanahy masina nefa fanahy tsy hita maso mila tonga aloha ao am-piangonana mila mifantoka tsara mila maheno feona orga mahafinaritra mila manandra-peo mila mitomany rehefa tonga amin'ny fanahy mampitomany tempepaha mihitsy tena mila mangataka amin'i Jesosy fa rehefa tonga ao aminao io fanahy masina io tsy miasa saina amin'izay friperia midina tsy amidy ianao tsy miasa saina amin'izay tany tsy ho azo tsy azo ianao tsy miasa saina amin'izay jirama zany ianao fa Andriamanitra manolotsaina anao hoe zange mahay mamay jirama ho anao izy izy afaka mamianao an'izany fa zany fanahy ny fahendrena tsy miasa saina amin'izany fa ianao foana ho any olana atsika satria tsy manana ny herin'ny fanahy masina ho efa nitoriko tetsy tamin'ny alady le mandeha iny de miasa saina foana amin'le rapitso ahoana reny anina anay rapitso hoe ho voalovy ny ekolazy amin'ny herinandro hoe ho voalovy de le roviana foana zany saintsika zany le roviana hoe de lasa maninona tsika lasa maninona hoe tsika tsy mifantoka ny androany nafinaritra be le zavatra meny tompo tsy andray mandeha zay hoe problème anareo rehefa miasa saina amin'ny rapitso izy nareo de lasa adinonareo fa misy ny androany de le rapitso eritreretinareo mampiasa ny sainareo de tsy makamamy an'le androany ianareo de rehefa miasa saina amin'le rapitso ianareo de lasa tsy mahazo aina fa mahiapitoerina amin'ny androany de ny problème anareo satria misaina ny rapitso de lasa le rapitso ny tena ahinareo de ny androany tsy hitanareo de le rapitso ahinareo tsy azonareo le androany tsy niainanareo de le rapitso koa tsy azonareo ny androany koa tsy nahita fifalianareo de sady tsy any rapitso nareo izy ny tsy any ny androany de ny androany tsy azonareo ny rapitso koa tsy tonga eo aminareo satria le androany nasurena tsy nasurenareo de le rapitso tsy lasa tsy assure mitovy amin'le androany tra mivanaka be mihitsy nareo ny amin'izany azonareo ve zany teneniko zany aza dino fa ny atao androany no miantoka ny rapitso de raha ny androany ary adinao satria anao fa miasa saina amin'ny rapitso de ny androany tsy vitanao de ny rapitso koa tsy azonao de sady tsy azo ny rapitso ny tsy vita ny androany azonareo ve zany vahaolana assure tsara aloha ny androany fitao ataovy zay azonao atao anio aloha fa ny rapitso an'Andriamanitra fa tsy anao rehefa vitanao tsara ny androany ho ny tompo anany rapitso de tsy manany rapitso anao fa any Jesosy daholo zany de aza miasa sainany amin'izany fa raha izy miasa tsisy masaka fandrona namerina an'izay teto mihitsy nareo miasa saina foana ny rapitso ny androany ary tsy fitainareo araka ny tokony ho izy ina ny asanareo androany fitao tsara zany mianatra zao nareo raiso tsara aloha zany androany zany fitao tongava raha riva mitondra tatra hoe vitako ny androany Jesosy de izy ny tompo hoe satria nataonao tsara ny androany de aza matahotra fa za mihitsy koa miany rapitsonao de tsy anao miany iny fo za ozy izy de za tena ho zay sotra betsaka Jesosy na mpianatra zavatra be tory teny tetsy koa de niresaka an'izay mihitsy fa nareo moa misy tsy eto ndrandray rehefa izy moa tsy mivavaka eto an-tanana tsy angano ny tanany sao de nisy tsy nahina akamarony reo nareo betsaka teo koa fa niazy niresaka an'izany hoe tsika ozy izy ny tompo fa ny paster Romino nitory an'izay tsika ozy ny tompo ohatra manao hoe za fe makany Tomasina de zao any Tomasina zao androany de zao izy izy nareo izy mana fa ny Tomasina inge izy efa nisy tsy miforononareo ny Tomasina efa nisy efa renareo zany Tomasina efa nisy de zao avarina de ozy izy tamin'izay Romi atsapana nefa nisy efa nisy daholo zany de tsika zany tsy tokony manahany zany hoe isy veza tsy isy fa zao fotsiny mialay ianao eto Antananarivo izy de mandehana fa tsy maintsy tonga ao Atsapana anao raha mandeha de mialay anao fa tsy maintsy tonga ao aninona koa moa zany Brickaville ary tsy maintsy makany Tomasina de zay le nresantsika teto fa tadidiko fa teto andresaka an'izany de za zany manao mihitsy hoe za zany zao raha azoko tsara Jesosy efa any zao ny taniko efa any izy fa tsy hoe voaforonina efa any izy mazava ho azy moa zany fa tsy maintsy eto tany ny hipetraka aloha raha mbola eto sa tsy marina ve aloha zany sa izy aminareo hiperaka any volana aloha noho izany ny anjara taniko zany zao tsika miteny zao efa any izy tsy fantatra hoe aiza aloha fa efa any izy de za koa zany mino zao mijoro eto zao fa efa misy trango koa any fa mbola tsy hitako tsy fantatra noho izany tsy izany anahan'ny trango sy ny taniko any fa efa any izy
fa rehefa mandeha fotsiny dia ny orany mampafantatra ratsikelikely hoe io nge ny zarataninao ry pastery io nge ny zaratrano dia amin'izay anao hoe sa fotsiny ny asa saina tamin'reto fa kay reto efa tato ihany kay azonao le tiako terena amin'izany dia aza miasa saina amin'izany rekany teneny eo akaikina aza miasa saina amin'izany efa any ny anjaranao hoe tadidiko teo laroby petrapetraka izay sy le rahalahy zay mba ohatra an'izy le tsy mivadiny lahy dia ozy le anakay za zao mivady mahiriko lava volo hoe zao na misy avisan'izany mbola tsy nanambady ny tena ny asa saina kely ry ohatra n'izy ary rety hovadiko ohatra n'izy ary rety hovadiko ohatra n'izy ary rety hovadiko taty arina natao dradradradramidraizy hay vety le ny asako saina hatramin'izay sy tehaka ho a Jesosy ho ary vetyako aya za fotsiny ny asa saina amin'izany fa efa ao izy dia efa miforon'Andriamanitra ao izy fa ianao zany zao le mitady vady mahatonga an'le anjara tsy azo nge tsy miroso ianao hoe matoa ianao zay ny tena za pastera mbola tsy tonga hatrany atsapanana dia aza memenina fa tsy sapanana anao findra makany aminao akory fa ianao mikisaka makany asapanana azonareo hoe zany aza mitehaka aloha fa ianao tsara le teneko hoe aiza koa moa le finanana sakafo etsy lève saucisse rehetrarehetra ambanitsena tsy hoe za pastera mbola tsy nihinana saucisse mihitsy raha vina ihany vao tonga ny anjarako mihinana saucisse mba atao makaty zany mantsy ny andrasanareo mba atao ty amiko ny saucisse ko hoaniko dia izy Andriamanitra kenao raha tsy nihetsika eto Antananarivo ko hihinana saucisse any ambanitsena any ambanitsena nge saucisse fa tsy eto Antananarivo noho izany raha te hihina saucisse dia mialahy eto Antananarivo makalesa any ambanitsena tsy marina ve zany ny saucisse efa miandry ianao ambanitsena dikan'izany za zany matoa tsy tonga ny anjarako na mbola tsy azoko na zany tsy nihetsika teo amin'ny toerako na mbola tsy toroko io zay mbola tsy fotoanany mazava aminareo hoe zay na mbola tsy fotoanany io na zay tsy nihetsika teto fa tsy zany hoe mbola tsy hitako ny ranomasina tsara ngay fa ela be mba te lalao ranomasina mbola tsy tonga eto ihany le ranomasina dia miandrasa ranomasina eo anosy ianao na itsy Masay fa mety hisy eo andray andro any tsy ho avy eto aminao akory ny ranomasina fa ianao mila mihetsika makany amin'ny ranomasina mazava aoka zava zany teny zany mazava aminareo zay ny fanasitranana amin'ny Bartelema efa tao amin'ny Jesosy efa tao amin'ny Jesosy mifananganana ny Lazarosy sange ozy mifananganana maty sy fiainany ino ary mampitomany anao Maria zao ano izy hitsangana ihany izy anefa amin'ny fitsangana zange eo amin'ny te ilaza aminao efa vitany eo amin'ny fananganana fa zany ho izy ene fantatry ihany afa amin'ny fitsanganana tomany koa Jesosy amin'ny farany nasana Jesosy kely nareo koa raha tsy mihiny mihitsy efa hoe za amin'ny fananganana nampitomany an Jesosy tao amin'iny tsy niala heliny any Lazarosy fa niala heliny tsy mihinonareo fa izy mahay an'izany tonga izy efa nyteny za amin'ny fananganana te ilaza efa zany ho izy za mihitsika amin'ny Baiboly zany ho izy eto amiko ny zavatra rehetra raha mino ianao eritreretinao raha hoe izy ty mpamory etra izy moa Zakaiosy raha eto Madagasikara hoe inona moa zany ny filazany zany inona moa inona des impôts contrôleur des impôts mba azonao saretsaina aveo hoe contrôleur des impôts eto Madagasikara miankazo manena andremoko ty contrôleur misy de tiaviko lasa daly ngarova fa lasa niankazo zavatra tsy azo eritreretina nge zany fa fantatry izy moa zany Zakaiosy hoe za te ahita an'Andriamanitra za mihitsy mila miala eto amin'ny toerako hitady an'Andriamanitra tsy nila nytentsony izy fa ozy Jesosy hoe namofony Jesosy mantsy manana an'izay chance mahafantatra fofon'olona hoe mitady anazy zay misy olona mitady eto tsangana izy dia nahita hoe ty zany mitady anazy zany dia izy ry Zakaiosy midina raha nitazana izy aviavy tokony mba vonina aviavy nitanteka izy vonina Zakaiosy nitazana Zakaiosy midina teny midiny Zakaiosy fa naninona ary ny Zakaiosy rery no hitantao fa satria maninona nanana etaeta hitanao tele vehivavy narary 12 taona niandry ny Jesosy tao ampandrina ave hoe marary 12 taona Jesosy mba tonga avy eto marary zany ve mibaibolitsika ao sangana le vehivavy tsy mora raha lazany hoe marary 12 taona zafady iza koa to misisisika taona izy ny olona tsy nirara iny zany tsika nay raha voadominy olona dia sa tsy hivavaka tsao pastera fa takatakan'ny olona tao ary
raha tena tian'Andriamanitra ianao tsy mijanona amin'izay takatakan'ny olona zany ianao. Raha tena Jesosy ny tediavinao. Fa raha Petera koa ny tediaviny dia niteny Petera miala tany, Petera rehefa tsy tiana. Fatsiny rarahin'le jambo zany. Tsy problème fa vao may ahianja. Tsy nareo ny tediaviko. Jesosy ny tediaviko. Manana toe-tsaina ohatran'izany rehefa mivavaka. Nazara manilikilika anareo, na sanatriana mety hidada mihitsy ary, aza malahelo amin'izany ianao. Fa iza hoe ny tediavinao aty iza? Za Jesosy ny tediaviko, fa tsy nareo. Aza tafitohana amin'izay hiraka lavo any na njagajaga. Aza olana amin'izany nareo hoe dana mitady an'i Jesosy, zay le fampiorenana. Za manokana ary zany anontanianareo tsy olona mihitsy ny anany ekinako amin'ny asa fanompona. Zara miteny olo hoe andaotsika anao androm-bavaka, alim-bavaka, na tsisy afaka ary nareo rehetrarehetra, za tonga manao. Tsy andrasako anareo mihitsy zany. Jesosy za sy anao mila miona, tsy andrasako olona zany. Fa anao zany oetorero alim-bavaka io pastera paray ny andro herinandro, vitako satria tsy olona ny andrasako amin'io. Lasa Jesosy za mila anao androany, tady anao anony aminao. Fa tsika tsy afaka hony aniny, za koa tsy andefa izy koa tsy afaka. Koa izy ve tsy afaka dia anao koa tsy andeha. Azonao ve zany resako zany manana toe-tsaina ohatran'izany. Aoka zava fa tsy olona ny tediaviny. Fa rehefa nanaiky nitsangana le vehivavy 12 taona nanantona an' Jesosy, tonga teo amin'ny topo izy sitrany naraka tamin'izay ny aretina. Nitsangana nitady izy zany. Noho izany ny famonjena zany efa niandry tao fa anjaranao koa ny sisy. Zany zany mila zavainy zany. Fanasitranana aiza misy an'izany? Taovy mafy aiza? Ny arena aiza? Ny fifaliana aiza? Fiadanana aiza? Ka manina ary tsika tsy mitsangana makao amin'i Jesosy e? Manino tsika tsy mitsangana fa miandry ty vadiko maditra ty pastera, ty olako ty pastera, ao fotsy migogogogo ao an-trano ao. Makalesa ry any am-piangonana ny altarana io malala tsy mbola nisy nanakana antsika tsy eo. Azonareo ve zany? Tsy aza manao an'le hoe mivarotra eo andravoangy ianao dia sotominao mba hitambavaka pastera, eno afa ianao manino, za teto tsy afaka eto efa mivarotra fa ao an-trano moa tsy isy voly mandany indray amin'ny herinandro, mba hitambavaka pastera, fa ahoana ihany ianao ty no entina mbavaka e, fa ianao tsy afaka, mba hoeta fa za moa ty tsy afa miala eto fa miasa e, tena eto amin'ny fivelomany tsy afa miala zay hoe raha azoko tsara hoa zany izy hoentina mbavaka foana izy isaky ny mandeha, fa izy zany tsy afaka hitondra ny tenany. Ngany lahady ianao tsy afaka tsony, vadiko maditra tsy afaka, ary ny larobe ianao mpiandry tsy afaka tsony, pa inona zany miandry ny sitrapon'Andriamanitra eto aloha fa mangata. Fa nga moa ny sitrapon'Andriamanitra angatahana hoe reo vinany afaka manao asan'Andriamanitra re Jesosy misy azany sitrapon'Andriamanitra angatahana amin'izany ve? Dia tsika ve iandro hoentina mbavaka foana kosa? Azonareo ve zany fanazavany zany? Tokony tsika zany mandeha fa tsy miandry ny hafa. Zay no ataontsika, fa ny tompony efa namety koa zay mandeha ihany no ombany, zay mandeha ihany no ombany, zay say ihany koa mandeha amin'ny rano be hoy ny salamo no mahita ny asa lehibe zay ataon'i Jehovah. Aoka zava zany fa ny famonjena efa vita, ny asan'Andriamanitra efa vita, fa ianao sisa no andrasana. Zany zany mila zavaina amin'ny olona zany. Fanasitrananao efa ao ramino anao, ramino anao. Dia efa hitanao zany, efa miandry anao zany raha fahasoavany, tsy haiko izay tediavinao hoe za inga efa mirosy kelikely hoe Jesosy za mino hoe ho avy zany, na mbola tsy hitako ary. Dia efa niresaka hoe nareo manao kajy, ka tsy tanteraka mihitsy zany satria zao nge ny karama zao jios aza misaina an'izany ho Jesosy nefa nilaza an'izany hoe tsy ny abetsaky ny ao aminao, tsy amin'ny vola tsy amin'ny arena, fa ho an'ny olona ray mino dia mahita fahagagana satria Andriamanitra mahay mampisy ny tsy misy fahefany zany. Raha manaiky ianareo androany fa tsy rapitso, iza ny manaiky an'izany fahefan'Andriamanitra zany androany. Tsangana hivavaka ary izy. Jehovah ray malalao zay ao andany, eno ny fivavahako amina faje.
Vavaksika dia aorianany vavaka mamaly ny fanontaniana fa azo tapanany eo amin'ny radio. Vavaksika. Sotra indrindra Jesosy, samy mivavaka, samy mivavaka. Sotra betsaka Jesosy a. Mazava zany na dia efa teny miverimberina indroa, intelo ary zany. Mahasoa anay ny teny averimberina fa ndraindrainge misy teny efa nianaranay dia adinonay foana le izy. Ndraindray izay le ohatra saritahotra be zany Jesosy a. Ndraindray izay ohatra ny tsy manam-pinoany zany. Fantatra ao fa misy amin'ireo olon'ireo zao a, misy zavatra antenainy. Misy amin'ireo mikarakara pasiporo, misy amin'ireo manala fanadinana, misy amin'ireo mba maniry azo tany, tianana trano, misy amin'ireo mba maniry hoe hositranonao amin'ny aretiny izy, fa marary izy zao. Misy amin'ireo Jesosy a, mba mangataka ho an'io zanany maditra io, ho an'io vadiny io. Tsaroko fefa nitory an'izany teto ianao Jesosy. Ary manamafy an'izany eto androany hoe aiko aneo aho zany. Nilaza tamin'ny Maria mihitsy ianao hoe zaho any fananganana maty sy fiainana. Fa mbola niteny koa Maria hoe eny amin'ny fitsanganany tena maty fantatro ihany fa hitsangana izy. Fa hoy ianao hoe tsy mino an'izany va ianao. Dia androany indray ianao a, laza ao ka zava anaka. Fa za raha miasa tsisy mahasakana izany. Zany Andriamanitro ny nofo rehetra raha miasa tsisy mahasakana. Fa indraindray Jesosy, lasa ataonay fehezinay amin'ny fahatakaranay ny fahalalanao. Fehezinay amin'izay mety ho fahatakaranay mihitsy ny fahaizanao. Ka mahatonga anay reraka indraindray, mahatonga anay kivy indraindray Jesosy a. Misy aminay a, manantena mety ny mieveriny hoe zany aloha tsy vita zany. Ngeza loatra zany projet zany, tsy ho tratra zany. Fa raha ino izy a, dia ho hitany androany mivoninahitra ao. Na aiza na izay ivavahan'ny olona ankehitriny, na any amin'ny onjam-peo, na amin'ny alalan'io Facebook io, mba misy etaeta andre any Jesosy a. Atao fantany fa Andriamanitro ny nofo rehetra ianao. Mova misy zava-magaga izay tsy hainao atao. Na androany ihany ary ianao miteny hoe mitsara, dia hitsahatra avokoa zany olana sy aretina rehetrarehetra zany. Fa efanao zany. Androany ianao a, nanitsy anay tamin'ny fombafomba-pivavahana tsy araka ny sitraponao. Ndraindray tokoa ny izay mideranao hoe fa lasa satana ny mahazo vahana, lasa ny devolo ny mahazo fahafinaretana, fa tsy ianao. Ndraindray izay mivavaka eny aty am-piangonana, fa tsy mahita anao mihitsy zahay. Ohatra ndraindray ny sainay variana amin'izao tontolo izao, variana miasa saina amin'ile problème andoa jiro, andoa rano, andoa ny hofatrano. Dia ndraindray takona aminay hoe hay ianao Andriamanitra eto anilanay. Fa androany a, reto vahoakanao tonga reto, tena nahery izy androany. Sangana indray ny finoany androany. Ay efa vita ny zavatra rehetra Jesosy a. Ary androany ianao nanamafy. Fa raha tia hita an'izany fahasoavana sy fitahiana, mila mandeha zay. Raha voantso mpiandry zay tsy tokony hanahana. Androany ianareo zay voantso, tenenao amin'ny Jesosy amaly a Jesosy a. Teneny raha voantso dekony ianao, teneny Jesosy androany amaly a Jesosy, anaika samy manaika an'izany e. Ninina antso araka ny teny tompo teo hoe mandehanao a, dia ho hitanao zany. Tahaka an'le fanoharana teo, ho hitanao atsapanana raha mandeha ianao, ho hitanao daholo zany ranomasina zany. Hatramin'io ranomasim-be ataoko hita amin'ny masonao. Mbola andehananao akory ary ny ranomasina, ataoko andeha ambony ranomasina ianao raha mino an'izany. Fa ekeo aloha, maneke hiala amin'ny toerana misy anao eo androany. Teneny Jesosy hoe vonina Jesosy a, atsangano ny tananao ankavanana mihitsy androany e. Teneny Jesosy hoe manaiky izay baikonao a Jesosy a. Teneny manaiky a Jesosy tendrinao a. Manaiky fotsiny azy hirakao, tsy adovarotra amin'izany. Ataovy amin'ny fonao e, ataovy amin'ny fonao raha lahy androany a. Manaiky a Jesosy a, ny roso raha dekona ny antsonao, manaiky a iroso raha mpiandry ny antsonao. Tsy hanao fombafomba-pivavahana fotsiny a, fa tena hivavaka aminao a. Manaiky a Jesosy a, ny antso mahiraka, manaiky a ny antso mampitandrina. Teneny fotsiny ho zany, manaiky a amin'ny foko rehetrarehetra Jesosy a. Manaiky izay antsonao a. Teneny Jesosy, manaiky hiala amin'ny fahasiahana, manaiky hiala amin'ny fahakizitinana, manaiky hanatsahatra nyty, dia manaiky hiala amin'ity fijerena Facebook isan'andro isan'andro, manaiky hiala amin'izany figezan'ny Satana zany, manaiky androany. Teneny mihitsy ny tenanao, mila manaiky, mila manaiky ny tenin'i Jesosy androany. Manaiky a, oka zava aminao, fa Jesosy afaka mamonjy anao androany. Fa ianao mihitsy ndraindray mbola mianahana. Fa androany a, manao fanekena aminao Andriamanitra. Raha hiverina amiko ianao, dia hiverina aminao a.
teneny mihitsy ny tenanao za androany mila manaiky an Jesosy ory fo koa mila manaiky an Jesosy tompo sy mamonjy ny fiainao tenenao amin'izany mihitsy Jesosy manaiky ninina antsonao ninina baikonao Jesosy ndray manda satria matahotra Jesosy noho ny averako ny rapitsiko foana manahany le rapitsy foana Jesosy dia lasa tsy afaka mandray fanapahan-kevitra androany manaiky zay voalazanao teo tsy anao andreny fandihy tsy araka ny sitraponao reny tsony manaiky hiala koa Jesosy amin'le mitory-tena fa tsy mitory-teny Jesosy ndraindray tokoa ny lasa ny tenanay no hita lasa tsy ny filazany tsara ny reny olona lasa mitory-teny zay lasa ndraindray raha mitory filazana manjo lasa lozy zany ny tena ambaranay matiny Jesosy ianao raha tsy ala lasa zany ny voatorinay fa zay Jesosy mila mitory ny fahalebiazanao sy ny fahatsaranao nizaniza manaiky androany manaiky fotsiny hiala amin'io toetra tsy mahomby io manaiky anapa-kevitra mihitsy hiala amin'io vadin'olona io manaiky hiala amin'io raha asa ratsy asa tsy araka ny sitraponao asa mivarotra ao amin'ny bara asa mivarotra ao amin'ny boîte de nuit manaiky fotsiny azany zay androany efa vita ny zavatra rehetrarehetra matoa mbola naverinao androany iny fanoharana kely mahafinaritra iny te hilaza amin'reto olo reto ianao fa hainao ny zavatra rehetrarehetra efa vonona ny zavatra rehetrarehetra efa vonona ny anjara vady sahaza ho anay efa vonona ny biena roplanina anay efa vonona ny tranonay efa vonona fa raha miaiky ianao hiala amin'ny faharatsiana androany mahatoky somary n'Andriamanitra fanomezana tenenao amin'ny Jesosy mifekenao tenenao manaiky a Jesosy manaiky zay tendrinao hiala amin'ny faharatsiana androany Jesosy manaiky hiala amin'izany ataovy ara-mivavaka ao ataovy mivavaka ao tsy maninona tenenao ataovy tahaka an'ilay jambe mamindra-fo amiko Jesosy mangata mihitsy ny famindram-pony Jesosy androany miantsoantso famindram-pony Jesosy Jesosy mamindra-fo amiko androany amin'ity androany ity ninina zavatra mianjady amin'ny fiainanay mpamindra fo zay androany fantatra efa eto ianao ninina mangejy anay ninina mamatotra anay dia ianao Jesosy afaka mamahany zany androany ny tsifononay no mamatotra anay indraindray ka tsy ahitany any tavanao sotra betsaka Jesosy reo ny olonao miaiky ny fahadisoana teo anatrehanao samy miaiky ny fahadisoana ary bebandray eo anatrehan Jesosy fona hoe Jesosy ny amin'izay metahotra teny mihitsy ny tompo fona fa matahotra mpamosavy be fanahiny zany teninao amin'ny Jesosy daholo zany androany averimbereny fony zany mamindrafo amiko Jesosy androany Jesosy mamindrafo amiko esory aminay ny gidiny faharatsiana rehetrarehetra ninina Jesosy mamatra nyreto olonao reto na any amin'ny onjam-peo na any amin'ny Facebook any androany ninina mba hiantorany ao anatrehanao amindrao fo izy Jesosy fa Andriamanitra tsy mitahiry fahatezerana ianao araky ny teninao Jesosy noho ny amin'ny anarako dia nononoko ny fahatezerako fa fantatray fa Andriamanitra tsy mitahiry fahatezerana zany ianao io fombafomba mpivavahana ataona io mampalahelo anao lasa roro-paratsiana loatra zay indraindray lasa feno faharatsiana te ampiangonana tafakatra hatreny ambony alitara ary Jesosy zao mpihira tsy araka ny sitraponao rehetrarehetra zao zao mpihira miboridandridana rehetrarehetra zao lasa zany inkeny amin'ny fifoazana Jesosy mampalahelo anao zany zao olona milaza mitoro filazany tsara nefa masirasira tsy araka ny sitraponao zao Jesosy renay fa tena maro ny zavatra mifangaro aty anatin'ny sehatra mifanompoana zay mandoto mihitsy noho ny abetsahan'ny fandikan-dalàna dia mangatsika ny fifoazana Jesosy lasa mihena nisan'ny olona mivavaka satria lasa mpandika ny lalànao daholo zay satria zay mieritreritra hoe eo ambany fahasoavana hony zay eo ambany fahasoavana hony zay dia manao zay tiana atao zay indraindray lasa baranahana loatra ny fanompoana ataonay tsy mariny zany tsy rariny zany Jesosy androany ianao mitena ka zava aminareo fa hiala aminareo raha tsy manaiky ahitsy mihitsy ianareo zany inge androany ny iverenanay ito anatrehanao amin'ny alalan'ny fibebahana amin'ny alalan'ny famerenana amin'ny laonina rehefa hitanay fa tsy mety ajanonay zany tsy hijery olona intsony zay fa mora tafotohany zay indraindray Jesosy indraindray rehefa enjehan'ny olona zay dia malahelo ane zay indraindray Jesosy tena misy toana malahelo dia zany alahelonay zany mahatonga anay za tsy vavaka tsony ohatrany ianao no nampalahelo anay nefa olona nanao an'izany indraindray lasa manenjika olona mitory-teninay ary zay lasa manaratsy olona mitory-teny na amin'ny zavatra ataonay mampalahelo anao daholo zany androany nampianarinao teto ihany koa Jesosy fa aminay tsisy ambony
tsisy ambany zany. Mampalahelo anao no mahitanay manambanimbany andreny mpamafatrano reny. Mampalahelo anao mahitanay manambanimbany andreny gardien-piangonana reny. Neverinay hoe reny anga ny asa ambany indrindra, neverinay hoe reny anga ny tena andevonay, ka dia ataonay amin'izay tiavanay azy mihitsy reny. Mampalahelo anao zany Jesosy. Eto tsy misy asa andevo sy andrina zany tsony aty am-piangonana, tsisy an'izany tsony aty, ampy zay zany, tsisy an'izany tsony aty, fa aty mpanompo daholo zay. Mifanaiky zay Jesosy. Ifanady zay manomboka izao, ifaminay voninahitra zay manomboka izao Jesosy. Fa zany ny tena fivavahana tianao indrindra Jesosy. Ampy zay ny saritsary-pivavahana misy anay. Sotra betsaka Jesosy. Reo mpanomponao ny antoraka teo anatrehanao androany. Ampy zay ny andro lasa ho amin'ny tsy fahalalana. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Ianao fa tsy nitahiry fahatezerana ianao. Noho izany iara-androka ny fanaratsy rehetrarehetra zay, ny fanaratsy ny avinavina aloha io roanay, fanaratsy ny fanamboniteny Freareana reny Jesosy. Sady horavana no tapatapahana eto amin'ny fiangonana misy anay Freareana, fizaozaona ory avy amin'ny manana reny mihitsy tsy le tena farany ala amin'ny fanahanao. Io vavaka roroparatsiny, io zavatra ataonay atao am-piangonana tsy mifanaraka amin'ny sitraponao io izay lasa tia vola, zay nge lasa tia vola loatra, zay koa ndraindray lasa mahihatra, tsy mba manohana ny asanao, miandro sikirina amin'ny tombola, miandro sikirina amin'ny billet, zay vao mba manohana ny asanao. Mampalahelo anao daholo nge zany e, lasa trano fivarotana ny tranonao, lasa trano zofieren'ny jiolahy, zany kio ka hazava aminay fa aty am-piangonana natao hivavahana. Zay ndraindray lasa variana amin'ny billet loatra, lasa variana zay hoe tsy mety ange akory reny, tsy hoe mitsialanao fa tsy tianao, lasa foananay ndraindray afoezinay ny toroteny. Ataovy kelikely aloha ny toroteny fa mbola anao lavanty aloha zao, mbola hivarotra aloha zao. Mampalahelo ny fanahanao zany, tena mampalahelo anao zany Jesosy. Ohatra ny tehiteny zany hoe ampangino aloha Jesosy fa mbola hivarotra aloha zao zay. Zany Jesosy tsy mety aminao tsony zany. Zany indrindra mampangatsika anay satria ny tenin'Andriamanitra zay fototry ny fampianarana, fototry ny heriary efa ahenanay amin'izay tiavanay azy, satria be ny asa miandry. Mampalahelo ny fanahanao zany. Zany rehetrarehetra zany mila edivanay zany. Zany le fivavahan-diso tena edivanay mihitsy zany. Ka zay rehetrarehetra iaraka nangatanana androka ny devolo Satana, indrindra moa ny devolon'ny bekorotana, ny devolon'ny fizaozaona Freareana ty am-piangonana, iaraka nangatana antsika androka an'izany devoly rehetrarehetra zany. Araka ny tenin Jesosy hoe toero ny devoly dia andosa, ary zay mino ny asa ataoko ny ataonko. Raha tena resy lahatra ianao androka, roay ny devolon'ny formation rehetrarehetra, roay ny devoly mandrebireby aty am-piangonana, devolon'ny fizaozaona, atsangano ny tananao, roay amin'ny anaran'i Jesosy amin'izay zany. Amin'ny anaran'i Jesosy kitiava Nazareta. Roay e. Vetika andraso aloha, andraso aloha, andraso aloha, andraso kely aloha, andraso kely aloha, andraso, zavaty, zaso aloha, ao zay, vetika aloha andraso kely, aoka zay aloha, aoka zay aloha. Ao zay. Oka aloha zay. Vetika aloha e. Vetika. Oka aloha zay, oka aloha. Zafady, oka aloha zay. Oka aloha vetika. Reo tao misy amanginy tompo ana vetika zafady fa tapitra ny lerantsika zafady zafady tena fantatra ao mihitsy nareo. Reto devolona formation roanareo. Zao. Devolon'ny Freareana, dia ny devolon'ny fisalibonana. Fa misy fisalibonana amin'ny fifoazana, tena voasalobona mihitsy tsika, satria reo miezaka mamily tsikelikely ao amin'ny fivavahan-diso, lasa rendrarendra-pivavahana aza menatra mihitsy mandroaka an'izany. Roay foana reo tena roay devoly mahatonga amin'ny fivavahan-diso, saritsary-pivavahana roay Freareana, fizaozaona, devolona formation rehetrarehetra
zay roay mihitsy de nitevolo io le inona koa le tapatapa inona koa fisalobonana inona koa nitsapanareo miasa ty am-piangonana inareo aloha ny tena tsapako reo tena monitsamitsany amin'ny anaran'i Jesosy nitsatoka koa fa nandraitratra nitsatoka amin'ny fiangonana tsy tonga tsony olona de zay amanginy Jesosy any tena akopio masonao de atsangano tena roay mihitsy ratsy zany fonganetsika mianakavy na ny afarany de ny afarany ny devolo ny tarika atsika eto fa roay reo fa miteny anao fa zana mety pastera matanjaka be rehefa tratra fisalobonana isan'andro ny afarako mety resany de ny devolon'ireo friariany reo zaozaona fitiavam-bola fitiavan-karena fitiavam-boninahitra reo avonavona roay aty aza melana tsika indray tsy manaiky ny fiangonantsika ho ravo za mihitsy sao aloha izy nareo tsy zany sa tsy zany aloha de roa tsika amin'ny anaran'i Jesosy reo vavaka tsika ary Jesosy Kristy zay tsy manaiky mihitsy ato anatin'ny fiangonanay anjakazakany devolo satany zany anao Jesosy ny fiangonana zay manam-pinoana mino anao zahay famijeny efa ao ainao mamerina amlony ny zavatra rehetrarehetra ndreto zay miray fo miray saina eto androany androka ny fanaratsy ny fisalobonana ny asan'ny formation rehetrarehetra ny hery maizina ny asana kalanoro ny vazimba devolo satana ny avinavina devolo ny friariana reo rehetrarehetra zeo aoka zava fa tsy satana ny tompon'ny fiangonana oka zava fa tsy anareo Lucifera ny fiangonanay any Jesosy Kristy avy Nazareta any Jesosy tena mitsy any Jesosy ny fiangonanay any Jesosy Kristy tsy anareo io fa tsy anareo satana sy Lucifera any Jesosy ino ny tananay atsanganay andevonany any asan'ny fanaratsy amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta amin'izay no afahany mandroka ny devolo satana Jesosy ny devolo satana framaso rehetrarehetra devona amin'ny atarana ihany devona amin'ny atarana eo zany devona amin'ny ataranay zany ay devona ataranay zany devona ataranay zany tory amin'ny afin'i Jehova mihitsy zany devona sanakalan'olo vazimba devona satana raka rehetrarehetra devona tanànanay rehetrarehetra devona fisalobonana lala fisalobonana devona satana falainana anaran'i Jesosy devona zany may Friariana rehetrarehetra ty am-piangonana roainy devolony friariana rehetrarehetra devolo mampizaozao sy ny friariana devona amin'ny rany Jesosy avy Nazareta kalan'olo vazimba devona amin'ny fiainanay fisalobonana dorana zany levona miaramika hoe levona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta levona miasana devolo satana Lucifera levona amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta asana kalan'olo levona zany levona atao am-piangonana devona zany samy mitodika any an-tranonareo indray samy mitodika any an-tranontsika manandrifon'ny tranontsika andray devolo satana be korotanao an-tranao tena misy korotanao ny akamaroan'ny olona miadiady an-trano daholo misara-panambadiana averina foana ihany na isakala somary averina foana be korongo be korotana tsatoka blokazy ny devolo mifahantrana mampahantra ny asana kalan'olo ny asana vazimba roay ao amin'ny tranonareo daholo zany ataovy amin'ny fonao fa tsy maintsy isy fivana amin'ny fiainanao manomboka amin'ny herinandro masonao ahitan'izany mihitsy hoe hiasa Jesosy amin'ny herinandro manomboka izao Jesosy hiasa ao aminao de ahita mihitsy ianao hoe tena voarava Jesosy ny tao aminay ny fanaratsy tena nirotsaka amin'ny fitahina sava daholo ny asa rehetrarehetra nirotsaka zany ataovy a distance amin'ny fo rehetrarehetra akopio masonao de aevaevao any amin'ny tranonao any ny tananao de alay fisaretsena hoe misy afo ny tananao iny
dia iny afo iny dia nahatrany amin'ny vilany, hatrany amin'ny fitoeram-bary eno tsara, hatrany amin'ny fitoeram-bola, hatrany amin'ny poketranao, tetetezo amin'ny tananao fa misy afo ny tananao, dia dory amin'iny tananao iny mihitsy, amin'iny afo amin'ny tananao iny kalan'orom-pangala-bola, averiko ihany kalan'orom-pangala-bola, kalan'oro mampahantra mitondra aretina ao an-trano, dory amin'izany mihitsy dia volo mitondra fahantrana, ny asana vazimba, be korotana sy be korongo, zany rehetrarehetra zany ataovy tetetezo tsirairay mihitsy. Vavakantsika Jesosy hitodika any an-tranonay zahay, ao ange zay no mitoetra, ao ny Jerosalema kelinay ao zay no monina Jesosy mba te hisy fiadanana ao aminay ao, mba te hahita fiadanana zay, fa indraindray Satana tsy manaiky an'izany. Satro ny foany zay hijaly, satro ny foany zay hampahoriana, satro ny foany zay hitomany, zany ny fifaliany Jesosy fa androany Jesosy tsy amelanay zany, fa hiara hika androky zany any an-tranonay zay. Raha misy koa any an-tranony zao dia anao asa izy, atsangano ny tananao any an-trano amin'izay ary, atsangano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Alefa roay amin'ny fonao rehetrarehetra mihitsy, dia fonao fahantrana rehetrarehetra. Sotra Jesosy, lasa ny tokantrano mihitsy ianao. Sotra Jesosy, sotra Jesosy, sotra Jesosy, sotra Jesosy, sotra Jesosy, sotra Jesosy. Hoy ianao tamin'ny Mosesy, indro ianao mantsy amin'ny Mosesy fa ataoko lasa Andriamanitra ho an'ny Farao ianao, lazan'izany tamin'ny Mosesy ianao. Ay zany zay Jesosy eo anatrany Satana dia mitovy menao fahefana tahaka an'Andriamanitra tahaka anao zay. Rehefa niteny Mosesy hoe tonga ny valala, vadika rano dia mivadika rano, ninona ny teneny Mosesy dia nekenao daholo zany. Hany ka nanaiky Farao, tena ohatrin'ny Andriamanitra ty Mosesy ty. Androany zay mino anao, ianao Jesosy Kristy nanao fanekena taminy hoe indro fa meko fahefana ianao, nataonao ambany kely no Andriamanitra fotsiny zay. Ka ho marina aminay ny teninao hoe ny asa ataoko ianao no ataony koa. Ninona ho tononay manomboka eto raha manaiky zay toeranao dia andaitra amin'izay tononay zany. Ka indro zay anangatanana any amin'ny tranonay, ho tsofinay rano ny tokantranonay tsiraray avy. Ho Jesosy Kristy aminao eto, miala eto an-tanan-drano. Indro ametraka ny teny ao am-bavanao ankehitriny ka ninona ho tenen'ny vavanao ekeko zany. Tonony amin'ny anaran'i Jesosy amin'izay ary, tsofy rano ny tokantranonao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tsofana rano. Tokantranoko mba hanjaka ny fiadanan'i Jesosy, hanjaka ny anatin'ny tokantranony fahasoavan'Andriamanitra. Ianao Jesosy asa anatin'ny tokantranonay tsiraray avy. Hitsahatra amin'izay, tahaka anaty nanatsaranao
ny ranonorana Jesosy tahaka nataony teny Eli hoe tsisy ranonorana ilatsaka eo amandrapitegniko eo milatsaka ny ranonorana rehefa tafaray aminao zay dia angatahana izy etinay mangataka fiadanana ho amin'isa tokatrano ianao Jesosy asista tokatrano ikasika ny vadiny zay manana vady madity ianao ary anendry ihany koa Jesosy loharanona retina rehetra zay nandre zao ny zapeo zao atao amin'ny Facebook zany fa marina ny teninao fa raha miasa ianao tsisy mahasaka an'izany tonononay amin'ny anaranao mihitsy zany Jesosy anjaka isa tokatrano ianao ho voninahitra Andriamanitra ray sotra indrindra Jesosy dia hiasa tokoa ane zany ho tanteraka zany fa araky ny teninao hoe indro fa ny teninao no anamarinako anao Jesosy ka ho tanterahany Jehovah ny zay rin'ny fonao rehetra indrindra raha sitrapony zany sora Jesosy ny dera sy ny aja ary mivoninahitra ao amin'izany teo anao reriany Jesosy amen amen petrakintsika rehetrarehetra afaka tapahana amin'izay ny amin'ny radio nyonjapeo zay nitapitra ny rahana teto misy zavatra fananina averimberina mihitsy eto satria nandeha mifamanginy Jesosy hoe nareo zy mianatra zavatra vaovao foana nefany ny zavatra efa hainareo teo aloha tsy ampiarinareo mihitsiny dia misy zavatra zany tena mety averina mandra-pahainareo azy tsara tanjona tsy le mianatra fotsiny fa tena le mampiatra mazava aminareo zay le mampiatra dia ny tanjona hoe tokony ahita vokarintsika ka mety misy toroteny efa mety renao fampianarana raha fampianaranao tena be da be amin'ny herin'ny androany toy an'le makasika izy Satana Lucifer dia anohatra tena amotika amin'ny fanjakany Lucifer zay tsika aseho aminareo daholo ny karazana devoly reto ny asany devoly ty le izy dia miditra lalindalany amin'izany tsika hoeto foana ny havanao na manao rehetrarehetra zay lina mahakasika an'izany hoe afana inona reto devoly mangeja dia hamantatra an'Andriamanitra koa tsika ahoana zany fiasan'Andriamanitra ao anatin'ny tokatrano tsiraray avy sy amin'ny olona zany rehefa Andriamanitra miasa tanjona zany hoe tsika marina mihitsy le teny hoe tsisy nateraka ny horesy zany foana eto tsy marina zany Jesosy efa nlaza na vosinareo hoe makaleo zany pasteur za mino an'izany Jesosy no tena ataoko samihafa ny any manompo sy ny tsy manompo ko raha samy mitovy ihany ny jetrisa sy ny olona mivavaka sinamo zany tsisy mahasamihafa azy fa tokony hiavaka ianao dia mba ho tanteraka mihitsy aminao le ilay hoe olona miavaka ianao olona miavaka zany mihitsiny no tokony ho tonga amin'iziny zay dia amin'ny heriny amin'ny roa fa tsy miala eo aloha tsika fa marina tsika rehefa avy eo tapahana kely eo amin'ny radio sora tompoko tahiny Jesosy amin'ny roa amin'ny heriny raha tsy misy ny fiovana tahiny Jesosy daholo ny any amin'ny onjapeo ny ataontsika kompatanana eny amin'ny onjapeo fa mahina an'izao na dia tsy hita masonareo ny any amin'ny onjapeo sora tompoko tapaolo ao fa efa tokony hisy fandaranao eny are amarana ny ty fotoany ty tsika fa tapaka ny eo amin'ny onjapeo amarana ny fotoany tsika fa ny Facebook mbola mandeha izy eo mbola mandeha ny Facebook rahalahiko dia afaka mametraka ianareo ao amin'ny Facebook hoe inona koa ny zavatra hitatsika zao mantsy eno tsara ty teniko ty tsika teo nilaza hoe fifoazana tsika ono dia nilaza tsika hoe tsika fifoazana fa ny fiangonana mety tsy fantatro fa zao ny teneniko anareo raha mitotoy ny fanompotsika dia le fiangonana lazasika natoro teo aloha efa manomboka mifo izy zao fa ianao le nilaza azo mifondray no miverina amin'ny dodo marina zany teneniko zany fiangonana teny aminao fa fiangonana niverinao fa matory ary zao fa miverina amin'ny fitafiana tena montina tena miteny zany tena manao hira fa tsika ndray ka mino fa tsy marina zany teneniko zany za sira fa tsy marina zany hoe verina matory tsika fa engany mba ho tena mifo marina tsika tsy anaiky mihitsy zany tsika tena tsy anaiky tsika ito amin'ny zoma fanavoazana sy fampirenana raha tsy manomboka tsapatsika fa miverina ny aim-panahy am-piangonana tena tsapatsika zany Jesosy manomboka miasa amin'ny fiainany tsiraray avy dia mamerina za miangavy anareo tanora rehetrarehetra eo ny amin'izao aza manaraka ny fanao an'izao tontolo zao ianareo tsy hoe zay natao dia mety raha tiana-pahamasinana tany mafy le efa nampianarin'i Jesosy atsika zay no tazomintsika mafy dia mba miangavy an'izany mihitsy eto ny tompo mba hitazomantsika tsy ratsy akory afaka mataontsika fa zao le maizy azy atsika tsy avelantsika mihitsy zay mazava amintsika zay fa nafantaran'ny tompo atsika mantsy fivoazam-panahy aorianan'izao fotoana zao tsika ametra-bavaka ny tsiraray avy tsika ho voninahitra Andriamanitra ray dia angongo daholo le fanontaniana raha misy na hoe misy koa mantsy efa nandefa ato zao fa nisy nandefa hoe marina mihitsy zany pasteur makasika ny
fa tena nandray lasa mahamenatra ny fitafiana de ato koa misy name fanamariny hoe de zany tokoa pasteur mahakasika an'ilay fitoambavaka sy rehetrarehetra de fitoambavaka amin'ny fotoana muzika lasa mafy be loatra de lasa tsy eno le tena fioki le tononkira de lasa le kitobokotoboka ny hoen'ny olona fa tsy le intsony le haim-panahy tena ao anatiny de hitanareo zany fantatro nefa manakolazaina be deabe nareo hoe fa ny andray micro tsiraray moa tsy vity zany noho izany raha manontany nareo inona mampiena ny olona am-piangonana ny mampiena ny olona misy zavatra mampisofra azy amin'le fivavahana fa tsy afaka miteny izy misy zavatra hitany hoe tsy mety zany de tsy afaka miteny izy de rehefa tsy afaka miteny de nataony aloha miala izy aloha miala fa ao efa ohatr'izany foana de miala izy fa aloha ny olona aneo ny heviny aseho ny hevitrinareo amin'ny commentaire aseho eo mihitsy inona ny hitanareo mampangatsitsika ny fivavahana ka aleloha hevitra antsika tato de ny hoe aoka azava ny marina inona ny tena aoka azava inona le tena izy tia tena tsapanay aoka azava fa tia tsy fombatsika aoka azava fa tia zao de rehefa manomboka mahita an'io tsika ka rimeresy lahatra tsikelikely verina am'loniny am'izay io mba faniritsika zany hoe tao andravanim-pihavana mivavaka tonga de sitrana amin'ny marary izy aminareo tsy mba maniry an'izany hoe tonga de mahiratra ny jamba nareo hoe tsy mba maniry an'izany maniry sa tsy maniry de azo averina nge zany mino fa afaka miverina amintsika ny tanany izy efa nametoke masoko sy mifoko izy izy ho eo aminareo mana tsy hoe tsy misy akory nge zany misy zany fa nitanjona de ny hoe mba hitombony misy kokoa halako ny vavaka aroro paratsiana ho Jehova zay tsangana marantsika rehetrarehetra ary marantsika sotra betsaka Jesosy tsy mora akory ny miteny an'izany Jesosy tsy mora ihany koa ny mampita an'izany mety ho alan'ny olona rehetra ao aorianan'izany satria mety mamin'ny olona loatra ny mitanjaka mety mamin'ny olona loatra ny lamody mety maminay loatra marina fa tianao ny fiderana fa tsapanay hoe misy efa tena mihoatra ny valy zany ndraindray sahanay ny manao kaskety mivadika eny amin'ny altara mesahanay ny manao volo tektonika eny amin'ny altara mesahanay ny manabrotsabrotsaky pataloha nisy zany fa za nahita Jesosy ianao koa nahita an'izany mahamenatra sahanay ny manasa andreny artiste evangelika masirasira zay tsaraka ny sitraponao reny tena mahamenatra marina hoe miantso Jesosy miantso ny anaranao izy fa na ianao raha tsy tia mihaino an'izany reny efa tafiditra ty aminay ndraindray za noho ny malaza zao de mba ataonay koa zao zany halan'ny fanahinao mba tianay foana mantsy ny hoe irotsaka aminay ny fahasoavana sy ny fitahina fa tsy ho avy tsony zany raha toka miny mikipy eo anatrehanao mba satroka hitory fitahina ho an'ny olona Jesosy ahafalifaly ny fon'ny olona mba hanomezany fanatitra tsara hanomezany azy mba tiana kanefa tsy zany ny tianao fa tianao ho tonga saina ny olona tsy maninona Jesosy na olona ray sy roa ary sisany tonga eno zay fampianarana mahitsy avy aminao fa nitanjonao Jesosy amerina am'loniny lay tena fifoazam-panahy avy aminao tianao zay mba ilona amin'ny tena fanamasina ilona amin'ny fahamarinana hoy ianao hoe zay mivavaka amin'ny Jehova tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana de le zavatra marina ny teneninao fonanay aminao nefa raha mety nisy latsaka na nisy napatahotra koa nga ny teny azy teto fonako aminao zany fa ny angatahana Jesosy se mba tena voalaza teo de anamarina an'izany ianao fa marina sy mahitsy ny tenin'Andriamanitra ka mahitsy noho ny sabatra roa lela mety nandratra ny fonay mihitsy zany fa atsaranay zany afaka fotoana fohy ho tanteraka aminay teto ny teninao Jesosy hoe ze maharitra hatramin'ny farany no vonjena ho ianao ka raha mba nanapaharetana tamin'ny asa-pifoazana zay nanana faharetana tamin'ny fanomponanao zay tsisy alamainy zany eto androany Jesosy fa miala eto nihitra teto zay mety narary nihitra teto zay mety mavesatra fa mivoaka eto zay mivoaka amin'ny fitahina sy ny fahasoavana mahatretrika zany hoy ianao man Jesosy hoe raha tia ianareo de hitandrina ny didiko ianao ary androany no hanavozako ny fanekeko aminao indray oloko ianao raha manakaiaka tony teniko ary za kosa ho Andriamanitra mandrakizay sotra indrindra Jesosy tapitra teto amin'ny fotoana ohatsy izay tatany sifimbino mba ho tonga somatsara ny tokantrano amin'ny herin'ny androany Jesosy ho potsipotseritsika eto
ary secret de volo satana rehetra misy efa voalaza teto Jesosy fa hoasehotsika amin'ny horonan-tsary zany Jesosy ho hita amin'ny maso mpino hoe zany ny velam-pandriky satana zany karaha tsy mitandrina zay mety ho tafiditra ao anatin'izany ampio zay amin'izany satria tsy faly koa ny devoly tsy faly mihitsy satana manafika hatrany tokantrano mihitsy ary izy indraindray fa arovy re Jesosy tena mba mitalao mihitsy arovy zay fa eto tsy maintsy avoaka ny marina araky ny tenao fa ho amin'izao fifoazana zao no amonjenao amin'ny Madagasikara teny lala marina zay no afaka mamonjy anay ho afaka mifanandevozana ny marina no anafaka anay tsy ho andevo sotra indrindra Jesosy ho fisoranay ianao manoloana ny fahalehibiazanao sy ny fahatsaranao teto ndreto zay araka isotra anao intelo mihitsy manao hoe misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy rainay ao zao ny an-danitra ho amasinina ny eny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any ny sitraponao ny ety an-tany tahaka ny eny an-danitra meo anay n'io ny anina sahazao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay fakapana fa manafany amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay mindraisony tsodrano avy amin'ny Jehovah Andriamanitra ray fanfanany Jehovah Andriamanitra ray zay efa nanasiva ny tomboka sy anao ny anaka tsy hoe sorony aminao mandrakizay zany fa indro Andriamanitra efa nanavao ny fanekeny taminao androany satria nanaiky eno ahy ianao izy izy nanaiky akatony teniko ianao na mafy ary zany o Jehovah hoe anaka ekeo ihany aloha zany androany fa asoanao dia asoanao ny kendreko amin'izany fa ho marina aminao ny teniko hoe zay marina hoy zay masina aoka mbola masina trany izy ary aminao ny nitenenako hoe rehefa eny ny teninao dia oka hoeny hatramin'ny farany fa indro zao Jehovah tsy mbola nanaisitra amin'ny famindram-poko taminao fa matoa mbola nampandrenesiko ny teny ianao androany tiako ianao fa aiza moa misy zanaka tiana ka tsy ho anarina sy ho faizina fa aza mba atao tsinitsinina ny famaizany Jehovah anao raha marary ianao tongeto androany raha manana olana ianao Jehovah androany ninina miatra aminao tsy mariky ny tsy fitiavana eo akory fa tena tiako ianao dia anariko amin'ny antonony ihany fa indro ny tanako mbola tsy nesoriko aminao ka ho marina aminao ty teny ty hoe indro zao amandra-pahafotsy ny volonao dia ho Andriamanitra foana ka ho tanako mandrakizay ianao fa efa vita tombo-kase teo ampelantanako ka tsisy arombaka eo ampelantanako mandrakizay sotra Jesosy tera sy ny ajary ny voninahitra ny teo anao rery ihany amen teraina iana riray teraina ia tompony terainay ny fanay terainaya voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany alleluia masina Jehovah tompony maro enika amin'ny voninahiny tany rehetra mitehaka ho an'i Jesosy tsika mahazo toerana kely ary vetivetika fotsiny vetivety tsy tsazo mikely atsonareo aza matahotra fa tsy izy aminareo le niantso anao hoe anaovana amin'ny photocopie le fanapahana oziny izy le anaova izy aminareo mbola tsy manana le fanapahana oziny tsangano hoe ny tanany ao ve raha lasa fidy misangana kely ngenao zafady any aminareo manao izy koa ihany koa ny anao photocopie an'le resaka le inona koa moa le anankiray le hoe anarana devoly be dia be any amin'ny ady vory izy ihany koa nareo tsangano hoe ny tanana dia zao amin'ny heriny misy foana amin'ny roa dia afaka manao photocopie any aminy ianareo misoratra anarana makatarata stylo anao raisinao reto avy le izy ariary zato ny pejy ray ay tsy saiko moa zany fa fanaritra ohatrany tsisy dekonina koa moa zany dia ohatrany tsy taoko hoe misy fanaritra ve tsy maninana tsisy fanaritra ary fa atao zay le inona moa atao zay le photocopie zay inona koa moa le nangatanareo vidéo ihany koa vidéo dia za koa miangavy ho an'izay manana an'ireny le vidéo reny atero ty aminay fa ilaina vidéo ohatra hoe mahakasika na asana satanika formation indrindra moa zareo atao mijery Facebook eto mety misy manana dia hoe eto ty izahay zany en fikrimi dia anao fanangonana an'ireny zavatra rehetra évangélique reny dia angonitsika daholy ohatra hoe misy eo aminareo manana hoe paster zay manana an'le sakira nanao fanekena tamin'ny satana teo amin'ny akariary ohatra dia amenareo dia angoniko ohatra zay manana an'izao dia angolona daholo nareo horonan-tsary
dia angonitsika toerana ray le izy a dia ao daholo nareo maka fa le izy a tsy zarainay mihitsy aloha raha tsy efa hamarinay mpitandrina azonareo ve zany teneko zany tsy mety zany hoe zarainareo samy zareo amin'ny fotsiny aloha fa hoe eto aty aloha satria mampitandrina anareo any Facebook fa misy fampianarana be da be nefa fampianaran-diso ohatra ny mormon mampianatra koa le izy koa le zareo le sinoa izy moa le zareo misy fampianarana anankiray zay any le lazainy hoe Jesosy rehetrarehetra reny de zava-doza be le izy raha vao reny lasany aminareo de alefaso aty aloha jerena verifiena ay ny témoin de Jéhovah koa mampianatra amin'ny alalan'ny film de eto aty aloha jerena ile film hoe tena film masina marina ve le izy so de tsisy satria efa mivoaka mantsy zao le hoe mivadin'i Jesosy izy mivadin'i Jesosy hita ihany ny taolan'i Jesosy tsy haiko nareo fa nahitan'izany iriko mba tsy nahitan'izany nareo fa mivoaka any de mba tsy sin'izany de eto aty le izy zay angambany ny rahantsika de amin'ny herin'ny androany zany zay roronan-tsary tomy daholo namanamantsakaiza fa opory fotsika etsy amin'ny vidéo reo le nitenena aminareo ty le fitaky satana de faranana amin'ny fandroana tevoly tahiny Jesosy daholo de mandra-peona ho amin'ny manaraka andray sora tomboka ao tsara aloha ve ny androany nazava sa tsy nazava zay aloha ohatrany somary mafimafy isora tomboka etsy izy raha lasa fidy teo ry eto ngamby ianao manoratra ny anarany ataovy amin'ity rahalahy de anarany de ianina sy anina sora tomboka fa tapaka ny Facebook tsika ve anao mandra-peona eny ary tahiny Jesosy daholo aty eto eny ary so aty any manao mandra-peona veloma mandra-peona anareo amin'ny Facebook eo de le fiaraha-miasantsika zany mba angatahanay mihitsy raha misy zavatra koa ny aminareo tena maliny tokony ho zaraina amin'ny vahoaka de alefaso aminay na email zany sy rehetrarehetra ny Facebook zany de nareo koa mety manana zavatra ambara mahakasika an'le loha hevitra antsika teo le hoe aoka zava reto avy misy zavatra ihany koa tokony ahitsy tokony hatsaraina tokony ihany koa mba ifanarenantsika satria moa tsika zao taona amin'ny fananganana de misy zavatra tokony hatsangana eto amintsika ahorona indray zany de sorana antsika daholo ny fiaraha-miasa manantena ny fiaraha-miasa avy aminareo makatsitaka anareo ny miaramilan'i Jesosy Kristy Josy Alain zany sora tompoko tahiny Jesosy veloma daholo nareo zay rahalahy koa sodra betsaka eo saingam